Jesus Christ mpanjaka Halleluja. Anatin'ny fankalazana ny Pentecoste isika anatin'izao fotoana izao dia anatin'izany no atsiarovantsika ireo mpianatra Jesosy sy ireo olona izay niara-dia tamin'izy ireo tao amin'ny efitra ambony. Inona moa nataon'izy ireo tao amin'ny efitra ambony? Nandana fo tena nangetaheta mafy, tena nangetaheta ny rehetra nanyandrana izany teny fampanantenana Jesosy hoe aniraka ilay fanahy famarinana ary azo hery ianareo izy amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo dia ho vavolombeloko ianareo hatrany Jodea Samaria hatrany hiparantany dia feno etaeta be izy ireo ary androany araka efa fanentanana hatrany fetim-boazao fotoana izao dia tonga avy eto amin'ny etaeta izany hoe ho feno fanahin'Andriamanitra, ho feno fanahy masina zany. Mangetaheta ve ianao tena hoe hirehatra andray lehilahy tahaka ny tamin'ny andron'ireo apôstôly tao amin'ny efitra ambony nandraisany an'izany lehilahy izany? Amen. Natsangana eo ny tanantsika. Ndao antsika hiteny hoe fanahy masina mila anao midina eto indray ianao. Mameno tanteraka androany, vangio ny foko androany. Fa tena mila anao, mangetaheta anao. Sakafo ny fonao dia tenenao ny fonao rehetra ny fanahy masina. Hoe Tompo, aoka tsy hiala eto androany raha tsy feno tanteraka, raha tsy feno mitobaka indray fanahy masina. Fanahy masina ry hava-malala no mitondra transformation ao anatintsika. Mahatonga antsika rikoriko fahotana. Ny fanahy masina no maboly sy manome antsika, mameno antsika ny fitiavan'Andriamanitra. Ahaizantsika amin'ity na dia tsy mendrika ho tiavana indrindra azy. Ny fanahy masina no manome antsika hery, hamela heloka na dia izay tsy tokony ho avela akory azy. Mangetaheta ny fanahy masina amin'ity maraina ity. Tenene fanahy masina ao avy. Mangetaheta anao, mameno eto ianao fanahy masina. Avy fanahy masina, amelombelona indray ianao Tompo. Akitsoka eto anio ilay rivotra avy aminao Tompo. Fanahy masina avy, amelombelona indray. Akitsoka eto ilay aina avy amina. Fanahy masina avy, amelombelona indray. Akitsoka eto ilay aina avy amina. Avy ka fenoia, avy ka vangio indray. Fa mangetaheta anao, fanahy masina.
fanay masino avi Pagkaminbin na naitutay ng palabasin Akitsuket on you Ilay ay na fiyam ng palabasin
afaka iaina ivelan'ny rano tompo dia very izay na mivoaka ny fanatrianao rehefa manalavitra anao tena mila anao izay fanamasonao mila anao izay fanamaso avika fenoy tanteraka tompo ampy ny fotoana izay nivenjivenjena nitady zavatra famenoana ny fiainana tompo fanasehonao anay ny lalana marina izorana dia ny fafenoanao sy ny eo an-tongotrao reriany fenoy mitafitafy tompo ity siny izay nomenao anay tompo fanahy masina malala miredareda toy ny afo tompo izany etaeta ny fanahinay anao izany nitady zava-tsotsy navokiao tolay vehivavy nakarano kanefa nomeny Jesosy tokiao azony madio manganoano fenoy tompo mitafotafo ity siny izay nomenao ay fa miredareda toy ny afo izany etaetany fanahy tsiretsireo zay mbola makamamy reo zava-tsono meny tany kanefa rehefa tsy loatra ny satatry ny fiainana ny ankoatra fenoy tompo mitafotafo ity siny izay nomenao
Skaffa vavanao aza mangina teneny fanamasina hoe tena mangetahetanao tokoa ny fonay fanamasina tsisy afeno anay ny etahetanay afa-tsy ny fafenonao rery any fanamasina halleluja halleluja androso lany izay tompo androso lany izay hoenty nionja ny fanahinao tompo halleluja araky ny andro sotsika araky ny andro sotsika lalina hitady ny tavany no ento ny fanamasina sika ilomany halleluja halleluja ora gloria
Jesosy moa nijoroana vahavolobelona tamin'ny herin'ny androany nampatsiahy fanamasina hoe tokony hijoro anao izatra tokony hijoroanao izy ty efa resaka fanasitranana sy fiarovan'Andriamanitra dia tao ihany koa le vavaka izay nataon'ny mpino sy ny mpiray-tam-po amin'ny tompo rehetra 2020 mamerina kely zany tamin'izay fotoan'izay tratran'ny Covid le 2020 io nisy an'le hoe zay tratran'ny Covid rehetrarehetra dia tsy maintsy alain'ny ambulance dia aterina dia alefa any amin'ny hôpitaly rehetrarehetra dia narary be tamin'izay fotoan'izay tratran'ny Covid dia niteny tamin'ny vadiko hoe zaza alefa any fa alao za ato an-trano no jabona karamaty dia alao ato no maty satria izay le nalefa rehetrarehetra tany zany dia maty daholo dia tonga tao amin'ny fijabona zany tena hoe tena mafy nandritra ny 2 volana satria amin'ny tsy matory andro aman'alina amin'ny alina soloan'akanjo intelo tena hoe tsemboka zany dia soloan'akanjo intelo tsy afa-mihetsika fa tsy maintsy zao ihany zany ny position mendrandra lanitra ihany ny position afaka tao 24 heures sur 24 tena hoe na toandro na alina tsy navita mivavaka ntsony tao anatin'izany douleur rehetrarehetra zany fa tena hoe isaorana an'Andriamanitra zany tao le reo araka ny teneniko hoe mpanompon'Andriamanitra ny mpino
ny ireo anadasy ranabavy amin'ny tompo rehetrarehetra ny tondram-bavaka. Dia rehefa tonga amin'izay ny fotoana fafahana ny hetsika, dia nanao ny contrôle rehetrarehetra dia nanao ny radio, nanao ny anina, dia gaga le spécialiste hoe fa ahoana ozy izy tsy nasepotra anao ary tsy nafaty anao, satria fa sady tao anatin'ilay izy zany tonga dia sady tratran'ny BK tratran'ny Covid be da be mihitsy zany ny zavatra nahazo anahy tao anatin'ilay izy fa tsy sepotra mihitsy netahan'ny radio amin'ny poumon nefa tena rakotra na Covid tanteraka mihitsy. Ozy izy ny dokotera hoe tena ty Covid be mihitsy angity poumon anao ty fa dia tena hoe isoroka an'Andriamanitra zany hoe tena hoe Andriamanitra no mitazona ny aina, ninona situation, ninona zavatra mety mitranga, ninona zavatra iainanao, zavatra tsapanao, zavatra mety hoe circonstance rehetrarehetra zany dia tsisy afa-tsy Jesosy no tompony teny farany. Tao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany marina fa hoe vao mikokaka kely ohatr'izay dia tena hoe mikoropaka manodidina sepotra be zany, tena hoe raha fijeriny ivelany le vadiko zany tena hoe mikoropaka, satria na makety sy makety fotsiny ara dia efa makany WC zany raha lalana kely ohatran'izao dia mety eo amin'ny 20 minutes eo vao tonga any amin'ny WC. Dia mikoropaka le olona ivelany, mahita n'ilay fihetsin'le izy zany milaza hoe sepotra anao amin'ny fa izaho miaina n'le izy ato anatiko, ny heriko fotsiny tsy misy fa za tsy maheno sepotra. Zany hoe le olona mahita zany hoe sepotra fa za tsy maheno an'le izy fa kely ny haiko, le haiko kely zany tsy ahafahako mandeha ihany, satria raha vao anina dia mikohaka. Dia nampatsiahy ny tompo hoe tena ianao no natoy izao anahy, nisy zavatra nilalovana mafy tao anatin'ny zavatra rehetrarehetra, dia tsisy afa-tsy zany nahatonga an'ireny zavatra iny. Dia overiko amin'i Jesosy ny voninahitra, satria mety tiany Jesosy eto misy olona miatrika zavatra, miatrika problème, mety hoe problème be fa tena hoe za miteny anareo fa raha zany ny état tamin'izany zavatra rehetrarehetra zany, tsy na ny dokotera sy ny spécialiste raha hoe tena hoe nahita an'ilay zavatra rehetrarehetra fa dia isaorana ny tompo izy rery ihany nomena voninahitra dia rainy Jesosy. Zao tsikitiaka mafia ho an'i Jesosy manaraka. Isaory an'i Jesosy ny fahasalamanao. Alleloia. Aza mieritreritra zany hoe fa aky io. Ianao mieritreritra hoe za tsy salama zao dia za salama fa tsy haiko. Fa ianao tsara ilay témoignage teo, avereno enona zava-dehibe io. Témoignage manaraka tompo. Tsy maintsy mijoro vavolombelona satria tokony efa tamin'ny heriny fa tara dia tsy afaka nijoro. Fa tamin'ny pasteur Zao ilay nitory teny indray Sabotsy maraina teto dia nitory an'ilay diakapaka tamin'i Jesosy iny sy ohatr'izay, dia nisy vavaka ho amin'ny marary tamin'ny farany dia petraka tetsy amin'ny sisiny tetsy ako izany tamin'izay, dia ny tongotro ny zavatra nitranga ny tongotro izany tongotro avananty nisy ozatra ny vokina ohatrany hoe nienjana be dia mandringa mandeha, dia rehefa amin'ny alina ilay izy dia manao crampe, dia amin'ny alina be nao matory tsara iny dia mikikika mihitsy no marary be ilay izy dia mandringa mihitsy zany. Dia avy eo afaka ho andro atalohan'ilay vavaka iny zany tantaraiko hoe izay ny fitrangan'ilay aretina. Dia avy eo nifindra tato amin'ny gauche tato indray ilay izy dia lasa nitongotro anankiroa mihitsy zany nanao an'ilay crampe amin'ny alina sy ilay mandringa be amin'ny atoandro. Zafady. Dia vavaka teto dia isany vavaka fanasana atao pasteur Zao zany dia tsisy fametrahana-tanana fa samy tsika tena ampitoerana ihany. Dia hoe mety tsy voatery ianao izy hoe eo ny eo no sitrana fa any am-pandehanana mety tsy saronao akory raha ozy izy fa mino fa efa nahitan'i Jesosy ny fanahintainanao. Dia ny enoko aloha teto mbola naheno kely ihany zany nivoaka teto dia nody tany an-trano dia ny alana iny natory tsara ny apitsony iny nandeha dia izao ny tena ohatrany ampome kely tsy tadidiko akory ara ilay aretina fa ozy ilay tao an-trano hoe sitrana ny tongotra tena sitrana tena sitrana fa ahoana
kafindra taty amiko ilay izy. Tena sitrana tsy miverina intsony fiterainy Jesosy. Zao tiaka mafy ho an' Jesosy. Voninahitra ho an' Jesosy irery ihany ny joroky vavolombelona eto. Nisy fotoana izany mitovitovy amin'izay ka ny pasteur Vero izay ihany. Nandray toriteny teto hoe Jesosy dia kapoka tamin'i Jesosy no manasitrana anao. Dia Jesosy tsy voatery hoe hikasika eo no eo, fa mety hoe na any an-trano any ianao amin'ny fiombonana aminy dia sitrany. Dia narary ty ilako ankavia ty, ty amin'ny lamosiko aty dia mamaly amin'ny tratrako. Tena marary be mihitsy. Dia rehefa mandeha tena hoe tsy afaka ohatrany hoe sepitra izany fa tsy afaka tena hoe mijoro tsara ohatr'izao fa somary mivoaka. Dia tao anatin'ny vavaka teto aloha dia manomboka amin'ity tanako ty marary, tena marary mihitsy. Dia ozy izy pasteur hoe petraho amin'ny faritra marary ny tananao dia teto ny tanako teto. Ohatr'izao atsomban'iny. Dia rehefa teo ny tanako dia iny fotoana iny aloha ny samedi iny tsy mbola henoko narary foana ilay izy toute la journée narary foana. Izy io efa ela no mpahazo anahy fa tamin'izay fotoana izay tena tsy avy ny aina mihitsy ny tena tsy avy ny aina. Dia tonga tany an-trano ny harivan'iny tena amin'ny alina any atao hoe misasak'alina any tena taitra mihitsy ina dia tsy afaka tena henoko hoe tsy afaka raha voatsindriko aty amin'ny ilany aty izany ty tanako ty ka miarina tao ka taitra dia tena tsy afaka mitsotra manao ohatr'izao ty tanako ty fa eo fotsiny farany vitako. Dia tena tafatomany tamin'izay hoe Jesosy tena hoe za tsinona raha tsy ianao dia hanompo anao anefa ny antom-pisiko dia efa maninona no hoe kasio atao amin'ny faritra marary ny tanana dia tsy mety sitrana fa izao tsy maintsy kasihanao androany. Dia teo nanomboka nataoko teo foana ny tanako izany dia mivavaka sady nitomany moa izany tamin'izay fa tsy haiko minitra vitsivitsy tao aorianan'izay ohatrany hoe nisy zavatra nafana be taty amin'ny vatako taty dia nahazo ny lamosiko iny dia nitsotra ohatr'izao ny tanako dia sitrana be tena tsy tena hoe voninahitra ho an' Jesosy, tena sitrana tena afaka. Dia amin'izao ohatrany hoe rehefa manao zavatra izay vao henoko hoe misy anina kely ao fa tsy maninona. Dia efa nampin'izay tamin'iny 29 mars no maty ny dadako, 29 mars teo. Dia tao anatin'izay efa ny antso pasteur izany izy fotoana hoe marary madada. Dia hoy izy hoe tsy maninona fa anehoan'i Jesosy ny voninahiny izany fa mivavaka ho anareo mivavaka ho azy Dia tao anatin'izay insuffisance rénale izany nahazo anazy. Dia niditra hôpitaly tery amin'ny Gérard aérobika. Dia tao anatin'izay fotoana izay tena hoe ilay izy efa sepitra, mbola tsy sepitra izy aloha fa ohatrany hoe nampidirana rà izany fa tsy ampy rà. Dia nampidirana rà dia efa mila paosy roa isaky ny 3 andro no ilaina aminazy. Dia mitady an'ilay rà nefa ny tena sahirana be fa misy namako ihany izany nanolo tena hoe zaky hanome rà ho an-dadanareo dia saorana an' Jesosy dia misy fianakaviana koa moa izany nanome. Fa tao anatin'izay dia tsy nety sitrana ihany dadanay. Dia izy moa izany ilay miasa mpanjakana retraité dia hoe fanjakana no miantoka azy ny finance izany miantoka ny mirecouvrer ny anina ny hospitalisation. Dia hoe tokony ampidirina ny lafy izy izany. Dia nefany rehefa nanadiady izay dia hoe 3 andro ihany ozy izy no afaka hiatohan'ny fanjakana io hoe atao anina izy izany atao dialyse voilà, atao dialyse. Dia rehefa atao dialyse izy dia hoe 3 andro ihany ny afaka atao amin'ny fanjakana fa ny ankoatran'izay dia atoanareo. Or nefa ny coût anankiray amin'io dialyse io ohatrany eo amin'ny 2 millions eo. Dia tena
ozy izay hoe mety tsy ho vity zany tsy ho vity zany ny teny tamin'ny fianakaviana izay fa fianakaviana ny teny hoe anampy izay fa tsy manina fa tonga dia ataovy aloha sy ny karazany dia nefany ny fahafahanay tena tsy mipermettre amin'izany mihitsiny dia tao anatin'izay dia le tany koa hoe tsisy salina ntsony fa miandry zoma arivo io tokony hiditra any zany izy zoma dia amin'ny latsinainy mihitsy vao makaty dia tamin'io azoma io efa mivezivezy teo zany izay mianakavy hoe ho karakaraina ny taratasy ny karazany vita soma tsara ny taratasy iandrasana hoe hidirana any fa tsy tafiditra tany mihitsy izy dia teo zany dia hoe manina izy raha hoentina mody ara satria ny zandrinay ny famianay misy dokotera ny zandrinay infirmier sage-femme dia afaka manao hoe manolo ny anina rehetrarehetra manao ny zavatra rehetrarehetra ilaina aminazy zany manindrona anazy dia nentina nody izy ny azomany iny rehefa tonga taty an-trano izy dia tao an-tranonay izy dia rehefa tonga tao an-trano izy dia hoe eniko izy zany miresaka amin'ny vadiny hoe zaho izy izy manofy dia rehefa manofy dia misy ady atrehako misy ady mafy mihitsiny fa tsy fantako hoe inona tena miady tena combat fa ohatrany hoe mahita piscine aho izy dia ao anatin'io piscine io misy rano dia milatsaka aho milatsaka hoe ilomano zany fa rehefa avy eo dia midina mialatsaka miaritra le rano dia midina any ambanin'iny fanambanin'iny piscine iny ozy izy za mihitsy ny midina any ambanin'ny piscine iny dia any amin'ny maizina be any tena hoe ady tsy takatry ny saiko mihitsy tsy fantatra dia rehefa avy eo dia matsiaro reraka be aho izy dia tao anatin'izay aho zany nyteny anazy hoe zao dia voly zany dia voly te handingana anao dia voly te hanapotika ny fiainanao dia zao mila roana amin'ny anaran'i Jesosy fa ao anatin'izay tsy mety tsy voaroaka ilay izy raha tsy manana an' Jesosy ianao ao anatinao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia tao anatin'izay manaiky ve ho ahy ianao hoe handray an' Jesosy dia eno izy efa mivavaka izy fa tao anatin'izay zany voafatotra ny nandritra ny fiainana zany teo amin'ilay misotro toaka foana izy dia tao anatin'izay dia efa tamin'io manomboka ny janvier iny izy zany efa tsy misotro toaka ntsony efa hoe afaka ao izy tsy misotro ntsony ianao tsy misotro ntsony satria izy mipetraka ny fianaratsoa dia izay aty dia tao anatin'izay io azoma io nody izy zany dia ny azoma hariva za avy ny asa dia tonga tao an-trano dia naheno an'ilay izy ny tantaran'izay tamin'ny vatany dia ozy ako hoe divoly zany dia mila roana amin'ny anaran'i Jesosy fa raha mety dada dia hivavaka tsika izao dia okey dia manaiky izy dia teo amin'io fotoana eo amin'izay no mivavaka izay dia mila mifona amin'i Jesosy ianao any ny zavatra rehetra izay rehetra fahotanana ataonao teo na tsy tadidy zany na tadidy dia fonana daholo satria misy izay ny ahafahan'i Jesosy miditra amin'ny fiainanao dia okey dia tena mivavaka izay telo mianaka zany teo amin'ny fandrinana rehefa mivavaka izay dia tena mifona tanteraka tamin'ny zavatra rehetra izay natao zavatra rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mifonana daholo vita izay dia tomany ny gogogogo mihitsy izy tena nitomany farak'izay mbola tsy nahita ny dadanay nitomany ohatra izany fa nitomany izy dia zaho izy za tena ampy izay izy ny zavatra rehetra nataoko teo amin'ny fiainako tena hoe tsy hanao ntsony ampy izay izy be tabe ny zavatra vitako tsy mety tena hoe ampy izay dia zaho zao dia zao izy dia iantso any fianaratsoa atsoy ny any fianaratsoa izy dia jereo izy misy zavatra be tabe tsy mbola milamina ao anatin'io tiroara ohatr'izao dia sory tao daholo ary io daholo fa tena tsy herika ntsony aho izy ampy izay izy fa misy zavatra mamatotra amin'ny fanahiko mafy tena zao izy maheno libre fa mila sory daholo zany rehetrarehetra zany dia iny androny iny any dia efa nitenin'ny vadiny izy dia hoe atsoy ny any fianaratsoa le zoabavy ny tany zany dia tao anatin'izay dia mandray an' Jesosy ho tombo sy mpamonjy natao daholo mivavaka rehetrarehetra dia apetraka eo amin'ny Jesosy ny fiainana Jesosy mandray an-tanana amin'ny fiainanao Jesosy ny manasitrana anao teneny foana Jesosy hoe sitrano Jesosy raisiko ianao ho tombo sy mpamonjy ny fiainako manontolo ny zavatra rehetra izay efa vitako dia efa esory daholo miala amin'ny anaran'i Jesosy dia sy vitsy iny dia taorinan' iny ny alina taorinan' iny
tsy na ny vadiny ary teny hoe tsy le miagité de le anina be zany izy fa tena ampay ohatrany hoe zao fa tsara. Une semaine niny tena ohatrany hoe efa miramirana be ny tarehiny sy ny anina, tena hoe mivavaka foana. Misy olona mamangy ara dia izy indray no mivavaka ho an'ny mpamangy. Tena hoe mivavaka ho an'ny mpamangy dia ataontsika hivavaka. Dia eo dia ny olona araka be marary indray teo no mivavaka. Fa tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa taorinan'izay ady mafy natrehana dia tsy maintsy nakany lafo izay iny azo maherininy amin'izay efa sepitra tanteraka izy tena sepitra dia nakany lafo izay dia tonga tany moa dia tonga dia niraisiny urgence tao dia hoe fa manina no zao nareo vao mandeha dia izay hoa tamin'iny efa hoe ho aty fa tsisy sala tsisy nina dia naleo tany an-trano dia ok dia efa niraisiny teo moa dia rehefa avy eo dia efa nasiana le aérosol le fanampiana rivotra amin'ny an'iny oxygène. Dia tao anatin'izay mivavaka foana izay mivavaka eo am-pototsofiny foana hoe teneny Jesosy hoe sy trano Jesosy araiso ny fiainako izany foana ny atao. Dia ny tanany fotsiny no manaiky satria izy tsy afaka mihetsika intsony fa ohatrany hoe manaiky parsigne fotsiny izany izy. Dia tao anatin'izay moa lasa natory izany tany anao tomobila dia ny zandriko ny andry anazy teo fa tany amin'ny rairay maraina tany dia miverina hoe ohatrany hoe nisy zavatra nanaitra anahy dia lasa miverina niditra tao aminazy tao izy efa tena efa au bout de souffle tena efa kely ny ainy izany dia efa tsy afaka miteny intsony izy tsy afaka mananona fa tena hoe efa sepitra tanteraka. Dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tao anatin'izay no nandraisan'i Jesosy ny fiainana izany ary mino hoe tena any amin'i Jesosy izy satria taorinan'izay rehefa maty izy izany tamin'iny 29 mars iny dia rehefa mitsotra teny amin'ny rehefa mitsotra eo amin'ilay latabatra le hoe jereo fa io fa maty ilay olona tena hitanao hoe miramirana tanteraka ny anina ny airany ray manontolo tena hoe sava tsara. Dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany ny zavatra tiako tenenina izany ao anatin'izay dia hoe mamangy Jesosy amin'ny fotoana izay iandrasanao azy dia rehefa miantso azy ianao dia eo foana izy indraindray ohatrany hoe tsy maheno ianao hoe eo ve Jesosy sa tsy eo fa tena henonao hoe eo Jesosy. Dia nikasihan'i Jesosy ny fiainako nafahany taorinan'izay tena mitomany foana amin'ny alina tsy tafatomany tamin'iny fahorian'iny tena tsy tafatomany mihitsy fa rehefa amin'ny alina amin'ny 12 alina mivavaka iny dia ampatsiahivin'i Jesosy hoe zany ke natoy izao anao hoe zany ke niazona anao hoe tena hoe noazony ny fiainako hatramin'izay mandraiky ty androany ty dia voninahitra ho azy rehetra. Teka mafia ho an'i Jesosy. Tsy haiko ny tsy joro fa volombelona merina voninahitra ho an'i Jesosy. Nisy fotoana efa nijoroana teto ihany fa fitiniko kely mba azahoantsika azy. Raha ny tantara mpiainanay dia tena hoe lehibe tao anatina hoe tokantrano iray aman-dreny tena nikorotana. Dada sy neny miady lava sy misaraka foana dia toaka sigara rehetrarehetra izay miaraka amin'izay. Dia eto ny tena nahitako ny fahalebiazan'Andriamanitra hoe rehefa mijorontsika mivavaka na dia hoe ao anatin'ny circonstance ohatrany hoe tsy mampino azy dia niditra an-tsehatra Jesosy. Dia ankehitriny voalohany indrindra aloha restauré ny fifandraisana mamanay sy Jesosy dia ny restauré ny fahasalamana izy mivady dia tamin'ny Sabotsy heriny androany ny restauré ny Jesosy ny tokantrano fa merina nanao voady namerina voady zareo moa tsy eto fa zany ijoro dia tanteraka soamatsara le ranomaso amin'ny alina hoe Jesosy mamindra-fo Jesosy ahavereno tsy le hoe amerina azy mivady ny tena tanjona tao anatin'ilay izy fa le fifamerenana tamin'i Jesosy aloha dia rehefa nifamerina tamin'i Jesosy izy dia miverina ho azy ny zavatra rehetrarehetra sady afaka tamin'ny zava-mahadomelona afaka tamin'ny zay rehetrarehetra miaraka amin'izay dia averiko an'i Jesosy ny voninahitra. Dia ny afatro momba an'izay dia izao hoe
ho an'ireny olona hitanareo reny olona voafatotra reny hoe alkoolika be na mifoka sigara be reny na mety hoe mijangajanga koa tsy moral no manafaka ny olona mety hamory fianakaviana ianao dia hiteny fa tena Jesosy ihany mahova olona tsy lentsika mimenimenina be sy manao teny marary fa vao maika ireny mandratra anazy dia mahatonga anazy vao maika amin'ny s'enfonce ho lasa hoe izany mihitsy ka fatritran'olona fa le ianao le honena dia mivavaka indray androany valian'i Jesosy ireny mivavaka ireny dia mila manana patience sy persévérance tsika amin'ny olona manana fahalemena manodidina antsika fa iny ny ary-matsara indrindra manarak'izay misy ifandraisany tamin'izay ihany tao anatin'le hoe latsaka zany ny directive hoe anao fety ho an'le mariage dia mba samy mivory zany zay tao an-trano hoe zay zanaka zany hoe ahoana ny cotisation amin'ity fetiny dada sy neny ity dia le izy moa zany za zany eo anatin'izay aloha nivadiko zany tsy anasa amin'izao dia somary rythme kely ny fanenjehana ny dépense dia za moa efa nijory teto tamin'ny voaingany iny hoe tena za lasa faly rehefa mahita circonstance hoe tsapako mihitsy hoe tena inapta satria fantatro hoe Jesosy hiasa indray dia nampatsiahana Jesosy nisy fotoana efa elaela kely nisy fotoana izay mivady tamin'izany tena tsy nanana mihitsy dia hianatra zazakely maraina tsy manana na dia 200 raha hivitanana goûter dia tamin'izay zany dia lasa nandeha niasa moa izy dia tamin'izay bevoka be any zanako farany angamba raha tsy diso dia nivavaka tao an-trano dia vavaka dia ohatrany hoe tafatsangana teo ambony fandriana dia nahita valopy eo atongo mpandriana eo ambony télé eo zany dia gaga be zany hoe ary le vadiko ve zany nandainga fa napetrany any le boby dia nitsangana dia sokafako dia tena le dépense nilainay la journée le napikizitina be iny natsoko izy fa nga napetraka ihany le zavatra tsy za zany ozy izy tao aminay nefa tsisy olona nandalo tsisy anizaniza napetraka Jesosy le izy dia zao tamin'ity le fetiny dada sy neny ity zany dia natsona nantaniana tsara zay zaka nianina ve io alao tena atao carte sur table zakanao ve dia zako hoe zakanao zany zakanay dia zako hoe ampinoana fotsiny mamanay zany mijerena tsara satria fantatry mamanay le situationko bobo zakanao io dia eniko mihitsy Jesosy miteny atao anatiko hoe vitatsika io dia zako hoe zakako io herinandro fotsiny ane io avita io fo vita le zavatra nytenena dia misy le hitanareo le fanaratsy any dia mirediredy maninona zao raha mba mitsotra ohatrany olona rehetrarehetra fa mirediredy dia zao nataoko tamin'i Jesosy hainiko mihitsy Jesosy nampahery anao hoe eto indray le izy dia matokiana ho ana fa tsy hanala baraka dia nandeha ny semaine nisy tahiry kely ny tahiry teo moyenko zany nanaraka daholo aloha dia efa misaotra ny tompo aloha fa tonga amin'izay le dernière ligne droite hoe eto tena tsy maintsy paye daholo zavatra rehetra dia akory nareo ny fahagagako akory sendra hoe mangatsika ny andro dia sendra le hitanareo le mamoaka lamba mafana le akanjo le tsikitiany reny dia situna lamba anankiray nisy valopy mipitika tao anatin'le akanjo efa mivalina efa heritaona lasa zany zao satria tamin'ny heritaona ririnina dia gaga be zany satria valopy matevina be mihitsiny no mipitika avany dia niandry zany hoe ary dada zany tena misy boby fa tsy miteny dia tena tsy dia zavatra tsy possible nefa le izy moa tokantranonao chambre anay mivady fantatro tsara izy hoe tsy misy mihitsy dia za koa fantatro tsara hoe tsy nanana ny tehirizina na fenipenina anaty akanjo mihitsy dia niandry dia nivavaka Jesosy nisy feo heniko hoe le valopy miverina io sokafako le valopy
vita soma tsara ny anjarako tonga dia natoky tamin'i Jesosy aloha hoe inona nangatanao anao an'ilay adidinao amin'ny dada sy neny dia tonga dia nameny Jesosy anahy ilay moyen tonga dia valopy be madio be vola tao anatiny tsisy olona nitaraina sy nandalo tao aminay ka hoe nisy vola adino fa tena vola foroan'i Jesosy ho an'ny dia izay tena tiako be loatra ny tenin'Andriamanitra teto omaly hoe Jesosy mahita ny détressenao communion fotsiny reto ataovy ambony tsara fa hitan'i Jesosy tsy olanao an'i Jesosy Lazarosy maty afaka tsangana fa ny fotsika ilay miantehatra amin'i Jesosy tsy afaka ny ho tapidalaka ilay mandrakizay an'i Jesosy ho voninahitra. Témoignage farany. Fa ny miara-patsika rehetra voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany ahafahako mitsotra vonimbery eto fa tsara Jesosy. Tamin'ny 14 mai zany nirahana nanao mission tany Farafangana. Misy projet isan'ilay ONG isako zany ihany. Rehefa tonga tany zany dia afaka herinandro dia nampivorian'ny lehibe avy aty an-tanàna ny staff tany hoe mijanona daholo manomboka rapitso ny activité rehetra. Ny agent de terrain, ny missionnaire miverina daholo fa tapitra ilay activité. Le asa nefa, le projet nefa tokony après 2 ans vao vita. Tena choc be ho an'ny mpiara-miasa rehetra tany le izy choc be ho an'le missionnaire koa. Satria teo zany dia moa Jesosy ahoana zany liquidation satria ny vola sakafoko zany ny tohana zany dia amamperdemana an'izay dia anao zany migery an'le izy dia efa nisy najana taty tokantrano misy ny oetiny Jesosy ahoana zany liquidation satria raha ny prévu dia 31 mai vao miverina. Ny tany vao tonga tany nefa dia lehibe any tany ny teny hoe raha ny asa atao aty ny fandaminana izay miandry anao aty dia amin'ny 5 juin anao vao tokony hiverina. Ok izay zany. Or nefa rehefa nahazo an'izay vaovao izay dia tsy maintsy mijanona. Ny olona zany tao amin'ilay salle de réunion vory. Za tao amin'ilay ilany. Dia za tompo ahoana zany momba anahy. Voaka miditra zany dia niantso an'ilay lehibe any tany dia ahoana momba anahy fa tenana amin'ilay lehibe atsika io satria zany ilay izy fivoriana projetena zany ilay lehibe anay mivory miaraka aminay ihany. Dia nilazaina teo zany momba anahy ahoana fa manao apoy aty Farafangana. Dia hoe rovina izy ny prévu hody. Dia hoe 31 fa izay ozy izy ny teny hoe tokony prolongena 5-12 ny lehibe any taty hoe ohatra vory kely teo zany zareo dia hoe afaka mody izy 30 mai. Ok 30 mai zany dia soulagé zany ny tena dia ahoana koa zany Jesosy ny asa izay miandry anahy ty satria tena fandaminana be ilay izy ny rapport sy ny rehetrarehetra. Dia tonga tany amin'ny hôtely zany ny arivan'io dia fa afaka tamin'i Jesosy hoe Jesosy tena raha fahaizako sy ny zavatra rehetra atotoko ao Jesosy tena mety tsy havita n'ilay zavatra ataoko aty mandritra izay fotoana izay fa tena ianao mihitsy fany masina ho an'ny taridalana anahy amin'ny zavatra izay ataoko. Tonga ny ampitso tena hitako mihitsy fany masina mihitsy nanory-dalana anahy amin'ny zavatra rehetra hoe tombokato dia makato dia makato dia makato. 29 fa zany ny sitobila tany Manakara dia hoe tsy maintsy mody 29 ianao satria amin'io misy tomobile. Dia 28 zany tsy maintsy manao rapport rehetrarehetra. Voninahitra ho an'i Jesosy fa vita ny asa rehetra, vita ny ampoizana atao tany dia vita tamin'ny 28 io ny rapport rehetrarehetra izay tokony atao satria izay isy audity manomboka amin'ity juin ity. Dia voninahitra ho an'i Jesosy fa ny lesona sy taona anatin'izay zany dia hoe tsy miady irerintsika dia tokony tsy atoka izay fahaizantsika mandamina amin'ny fiainantsika rehetra fa Jesosy iray ihany ny tompony zavatra rehetra. Manaraka izany dia ilay projet ihany zany hoe mavitrika mianatra izay. Ilay sakafo izay omena ilay ankizy ihany zany ho an'ny mpianatra EPP maromaro ilay PP izay omena ilay PP zany izay tohanana ara-tsakafo ilay zaza ao. Dia tiako ahitana antsika zany dia hoe tsika hivavaka ho an'ilay ankizy be dia be satria rehefa tapaka ilay projet dia tapaka daholo ny cantine rehetra ho an'ilay zaza. Dia misaotra an'i Jesosy koa tsika fa ny zanakitsika mbola misakafo fa ilay zaza tompoko
sakafo dia tena tsy mihinana raha tsy misy an'ilay sakafo izay omena azy isaky ny atoandro dia tsara foana Jesosy fa voninahitra ao anazy rirany. Ndaontsika hitsangana dia ndaontsika hisaotra an' Jesosy. Niverimberina matetika teo ny hoe le témoignage telo voalohany resaka fanasitranana. Tsy manamaivana ny aretina izay nahazo ny rahalahy sy ny anabavy fa Jesosy no mihazona amin'ny fiainanao. Halleloja. Lazarosy maty tany am-pasana raha moa afaka novelomin'i Jesosy. Raha Covid forme grave miampy tuberculose ny foanan'i Jesosy. Halleloja. Raha ozatra mifanintona any amin'ny ranjo na aty amin'ny tanana fanaintainana ny sitrahan'i Jesosy teny aminao hoe misy antony tokony hisoranao an'Andriamanitra androany. Amen. Teo ireo narary ireo fa ianao manokana nanahoana ny fahasalamanao. So dia mieritreritra anao hoe fa akiny fahasalamana hoe za ndraiky isa-maraina tsy maintsy manao sport manao étirement kely fotsiny dia efa milamina. Tandremo fa Andriamanitra ny tompon'ny aina. Andriamanitra mamindra fo. Manaraka izany ny entaty bobo tena hoe Andriamanitra mamatsy anao, mahita anao. Miainga teo amin'ny vovoka izy afaka mamorona olona. Raha mbola aretina zany ny entinao eo aminazy dia hozy izy Andriamanitra hoe vovoka ange afaka niangiaka ka raha mbola resaka famatsiana zano Andriamanitra tsy misy tsy hay atao. Halleloja. Ny le ranabavy teo mety misy eto mitovoka aminy hoe nandeha ny asa dia tapitra amin'ny mission. Ny hvkl-mission tompoko tsy tapitra raha tsy miseho ny amin'ny raha an'andro Jesosy. Tia fa mafy an' Jesosy ianao e. Halleloja. Isory ny asanao hatramin'izay. Mety hoe nijanona le izy fa efa mba nisoranao an'Andriamanitra ve ny asanao hatramin'izay aloha. Nisy fotoana iny ny asa, nisy fotoana nandeha, nisy fotoana tapaka, nisy fotoana nitohy mba efa nisoranao an'Andriamanitra ve, nankasitrahanao an'Andriamanitra ve. So dia le tsy hita foana no mahamaika antsika. Hozy izy pasteur Bobo teo hoe communion no ambony indrindra araka le toriteny maly. Aza misahirana mitady ny tsy hita fa andao hiombona amin'Andriamanitra. Andao hiombona amin'Andriamanitra dia asandrato ny tananao dia isory koa ny sakafo izay efa nomeny anao hatramin'izay. Fa misy ankizy any na dia nohanina raha dia tsy hita fa ianao eto mbola mety afaka amin'ny sakafo. Mety hoe tsy intelo isan'andro, mety hoe tsy indroa isan'andro fa mety indray isan'andro. Ndao rangaha ankasitraka an'Andriamanitra ny amin'izay rehetra efa nataony. Ndao ankasitraka fa ny efa nataony dia betsaka lavitra. Ny zavatra nomeny anao dia betsaka lavitra noho izay tsy hitanao. Jesosy mankasitraka anao zahay. Misaotra noho ny amin'ny famonjena, misaotra noho ny amin'ny famindram-po, misaotra noho ny amin'ny famelan-keloka, misaotra noho ny amin'ny asa rehetra hatramin'izay, misaotra ny amin'ny mission izay efa nisy teo amin'ny fiainanay, misaotra ny amin'ny efa tapaka ary misaotra ny amin'ny mbola mitohy, misaotra noho ny amin'ny fahasalamana ny hery sy tanjaka, misaotra ny amin'izao toerana izao, misaotra noho ny amin'ny révélation izay omenao mpanomponao, misaotra noho ny amin'ny teninao Jesosy izay mamelona anay, izay manetsika anay, izay mampitodika anay tsy hijeriny tany fa hijeriny mandrakizay, ampifamatotra ny andro aminay amin'ny mandrakizay Jesosy. Misaotra Jesosy fa misisika anao hiompona aminay mandrakariva satria fantatrao fa efa kely sisan'ny fotoana. Jesosy mamerina ny voninahitra any aminao zay misandrata mandrakizay eto amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Misy mafimafy noho zay ve aloha amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny hafa mafy ho an'i Jesosy. Sao tsika dia mbola andray ny pasteur Lanjy avy any France. Ndao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Alléluia. Manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy eo antsika tsirairay avy. Amen. Andro feno fifaliana androany. Amen. Andro firavoravoana androany. Hozy izy ny teny any amin'ny mpanao salamo hoe ity ny andro izay nataon'i Jehovah ho antsika. Aoka isika hifalifaly sy ravoravo amin'izany. Amen. Dia misy teny koa any amin'ny psaume izany hoe fa favokisam-pifaliana ny ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Alléluia. Iaraka maka amin'ny psaume 40 vetivetintsika. Ndaontsika iaraka maka an'ity psaume 40 ity. Andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny andro dia ny andro an'i Jehovah aho,
ary nitodika nitsinjo ahy izy ka nandre ny fitarainako dia napakatra ahy avy tao amin'ny lavaka fandringanana izy eny tamin'ny fotaka mandrevo ary nampitoetra ny tongotra teo ambony vatolampy izy ka nampijoro ahy ary nanisy firam-baovao teo ambavako izy dia fiderana n'Andriamantsika maro no ahita sy atahotra ary atoky an Jehova sambatra izay olona manao an Jehova ho tokony ka tsy mivily ho nama mpiavinavina na mpivadika ao amin'ny lainga no hamaroanao ny fahagaganao sy ny hevitrao izay nataonao anay Jehova Andriamanitra tsy misy azo ampitahina aminao raha tiako ambara sy ho lazainy ireny dia indro maro loatra izy ka tsy ho tambo isaina ny fanatitra latsa-drà sy ny fanatitra hohanina tsy mba sitraka ao ny sofiko nataonao malady ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noniota tsy mba nilainao dia hoy izao intsy aho tonga ao amin'ny horonam-boky no nanoratanahy ny anao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako ary ny lalanao no ato anatiko amen amen fahatsapana tao anatin'ny David izany rehefa nitady an'Andriamanitra izy tao anatin'ny zava-tsaritra ny lalovany dia izy hoe niandry dia niandry an Jehova dia teo am-piandrasana an Jehova izy dia niandry dia jery nanandrandra ny tavany tany amin'Andriamanitra izy dia niandry an Jehova tamin'ny fony sincère tamin'ny fony mahintsy tsisy hypocrisie zany fa tena hoe amin'ny fahitsiana dia izy ilay teny teo hoe nidin'Andriamanitra dia tsy vita nidin'Andriamanitra fa nanangana anazy Andriamanitra dia nampijoro azy dia nanangana anazy dia nampijoro azy teo amin'ny vatolampy izy dia tsy vita an'izay tsy vita ny nampijoroany David zavatra fahatsapana nananany David zany zavatra hitany David zany rehefa niondrika nitady any namaly any David Andriamanitra dia tsy vita ny nampijoroany David fotsiny izy hoe nanisy firam-baovao tao ambavany izy alleloia ohatr'izany tian'Andriamanitra iainantsika ohatr'izany tian'Andriamanitra iainantsika rehefa miandrandra an'Andriamanitra tsika zavatra hitako dernièrement hoe zafady ny zavatra hitako sy tsapako amin'izao vanim-potoana faran'izao hoe Andriamanitra te handrotsaka ny fahasoavany amin'ny fahafenoana teneko amin'ny teny français izy hoe Dieu veut déverser sa grâce abondamment dia misy teny izay ao amin'ny Romains 5:20 hoe amin'ny anaran'i Jesosy Romains 5:20 lalàna koa dia niditra mba hampitombo ny fahadisoana nefa teo amin'izay nitombony niota no nioara ny fahasoavana ho be lavitra mba ho tahaka ny nanjakany niota tao amin'ny fahafatesana no anjaka ny fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo amen vakiko amin'ny teny français vetivety or la loi est intervenue pour que l'offense abondât mais là où le péché a abondé la grâce a surabondé amen alléluia izany ny zavatra tian'Andriamanitra atao amin'izao fotoana rehefa mandinika an'ilay témoignage nanomboka omaly sy le témoignage eniko teo tena tsapako mihitsy izany hoe eo aminao le mbola limité mbola feno fahalemena feno faharatsiana nanalavitra varindriana eo mihitsy Andriamanitra ny miazakazaka mitady anao fa ny tena tiany miazakazaka izy miaraka amin'ny fahasoavana manangana anao dia ny tena tiany Jesosy ho babony amin'ny fitiavantsika tsy tsika lehibe le hoe mivavaka be adiny firy na adiny firy tahaka le nataony tamin'le ondry very tanareo le mpiandrondro nanana ondry 100 dia ny anankiray nanio izy ny tenin'Andriamanitra niataka tamin'le tompony dia lasa le mpiandro nitady anazy
dia rehefa nahita an'lay ondry very le mpiandry ondry dia nalainy dia nybatainy dia nitsabony dia ny zavatra tsapaka tamin'iny hoe tsisy fotoana talohan'izay rehetrarehetra izay hoe mibebahan'lay ondry. Tsisy fotoana izy hoe lasa izy mibebaka alohany dia izay Andriamanitra vao nitady ny nanenjika anazy. Fa ny an'Andriamanitra aloha no nalefany aloha. Lasa izy nitady, lasa izy niazakazaka. Satria fitiavana izy. Dia manenjika antsika izy amin'ny fitiavany. Na eo amin'ilay mbola fahalemena sy ilay mbola le limite, ilay mbola faratsitsika iny ary. Iny mihitsy. Izay mahatonga hoe là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dia avy eo dia nibatainy ilay ondry dia zasura hoe rehefa nahita an'izay fitiavana sy fikarakarany le mpiandry azy izay ilay ondry dia teo izy no mibebaka. Amen. Satria izay ilay ten'Andriamanitra any amin'ny Romains 2:4 any hoe la bonté nous conduit à la repentance. Ny fahatsaran'Andriamanitra, ny faharom-pon'Andriamanitra tsy tena rehefa tena mandinika tsika tsy mitaona antsika hanararoatra ny famindram-pony izany. Fa ny famindram-pon'Andriamanitra rehefa tena raisitsika amin'ny finoana ilay izy vao mahay tena hoe ataoko ahoana ny tsy hakatoa anao Andriamanitra, ataoko ahoana ny tsy tia anao Andriamanitra, ataoko ahoana ny tsy katsaka koa sy sitraponao izay zavatra mahafalifaly anao. Amen. Dia izay ny zavatra napetraka Jesosy tato am-poko nandritra n'ity dita ty surtout hoe hijoro vavolombelona kely vetivety fotsiny any amin'ny zavatra nataony tamin'ny dadanay le niteneniko omaly hoe narary izy en fait izy efa nitezana aretina efa ela be, aretina vavony. Dia eo aretiny hoe fa nikika anazy amatona fa nitsabony tena teny fotsiny. Tsy mandeha dokotera izy fa ohatrany hoe mare olona izy hoe izao manasitrana dia le mitsabo tena amin'izay zavatra fantany eny fotsiny. Dia ity aretiny ity efa nikika anazy kelikely tao foana amatona. Dia avy eo dia volana maromaro efa ny s'aggraver amin'izay ilay izy, ny s'aggraver. Dia tamin'izaho mbola tany France dia efa naheno foana hoe za zao efa tsy dia mahina-kanina intsony fa sary eo tombe ilay vavoniko misy rivotra foana ohatr'izao sy ohatr'izao memahi andro manalina izy. Dia tsabotsabony tena teny foana ilay izy. Dia ndray alina izay le vadiny no nitantarana le hoe nihetsika le aretiny io izany ndray alina izay. Dia izy amin'io efa tena hoe mahikely tena efa mahikely efa taolana kely. Dia nikiky narary be amin'izay tao amin'ny vavoniny tao. Dia talohan'izay koa izy efa mandora sy mivalan-dra foana, izany hoe ny rany efa mefoana ny rah ao anatin'ny vatany izany. Dia tamin'io fotoana io tena hoe nanaikitra be amin'izay ilay izy. Dia nitaraina be amin'izay izy dia hoe marary dia ozy izy ilay vatiny hoe za be taraina be ohatr'izany fa tena hoe Jesosy marary tsy tonono ny anaran'i Jesosy ozy izy, Jesosy vonjeo fa marary satria tena manaikitra be anazy le vavoniny. Tsy haiko na vavoniny na tsy nainy fa manaikitra be anazy dia marary dia ozy izy hoe Jesosy marary Jesosy marary dia tsy haiko fa mety efa nisy zavatra efa reny angambany dia nitsangana izy. Dia ozy izy niantso tamin'ilay vadiny hoe Nirina ny anaran'ilay vadiny ozy izy hoe Nirina misaotra betsaka ozy izy ny amin'ny zavatra nataonao tampoko fa tsy misy mavita ana noho ianao teo amin'ny fiainako. Nisaotra n'ilay vadiny izany tena misaotra anao fa tena betsaka tena tsisy olona mavita ana tahaka ny zavatra nataonao teo amin'ny fiainako ozy izy. Ohatrany hoe efa te hisaotra izy izany. Dia ozy hoe te hivoaka ozy izy dia andeha ho any amin'ny toalety izy izany. Dia vao nitsangana izy dia tonga dia miporitsaka ny rano, tonga dia rano miporitsaka eraky ny trano. Dia andro amin'ny roa maraina izany.
dia tena hoe tonga dia feno ra eraky ny trano nefa alohan'izay zany izy efa mivoaka raha foana dia ny zavatra nisy zany efa tsisy ratsony tao anatin'ny vatany efa tena tsisy ratsony tao anatin'ny vatany satria ny vatany efa fotsy atsatra be ny zavatra tantarain'le vadiny atampoka efa fotsy atsatra be izy masony efa nanomboka niakatra fotsifotsy be zay mahatonga anazy nyteny an'izany zavatra zany efa tena hoe olona dia ny vatany mihintsitra be manoatra izao ny tongony sy ny tanany efa mihintsitra be ozy izy le vatany dia izy andeha hosoloana atin'akanjo ny soloana akanjo satria le nisy raha be mipiritsaka dia tsy afaka miforotra ny tanany rehetra fa efa mangatsika be mihintsitra be ohatr'izao daholo fa mbola natafiditra n'le atin'akanjo ihany izy dia nefa nisy tsy nentina tany amin'ny hôpitaly tamin'ny hoe andro amora maraina io fa mbola ny andro marainandro dia zany hoe tsy natory zany fa dia nanisa minitra siora teo fotsiny zareo teo dia ny zavatra tena inoko ohatrany hoe fa karazana olona efa ressuscité dadanay olona efa maty zany fa nazon'ny famindrapon'Andriamanitra fotsiny famindrapon'Andriamanitra niazona anazy tena mino an'izany dia efa tonga maraina dia niantso ny ray tapohany aingany le vadiny dadakio dia niantso olona nampy anazy hibaby anazy satria ny toerana misy anay koa misy fiakarana avo totohatra avo be zay dia mibaby anazy izy amin'io fa tsy mahatsiaro tena ntsony dia tonga tany amin'ny hôpitaly dia ozy izy le dokotera hoe tsy azoko ozy izy ny tsy nahafaty an'ity rangahy olona tokony efa faty olona io ozy izy fa tsy azoko hoe inona ny tsy nahafaty an'ity rangahy ity dia tany amin'ilay hôpitaly voalohany 8 poches de sang nampidirina taminy 8 poches de sang dia be dia be dia avy eo dia taorian'izay mbola nisy havanay koa ohatrany hoe naheno feo hoe any amin'ny hôpitaly ony dadanlanjy dia dokotera le havanay io dia ndao mba vangina any dia vao nahita ny dadanay tanka tany tsisy tena hoe fitsaboana traitement natao taminy fa dia hoe poche de sang fotsiny nampidirina taminy dia nefa le raha ampidirina mivoaka ihany dia ohatrany tsy dia nisy hoe tsy zavatra niova zany teo amin'ny etany dia tonga tany le vadin'le cousinako dokotera namangy tany sendra hoe namangy fotsiny comme ça dia tsy mety zao izy fa andao hoe tonga dia transférena fa grave be ty kahanao ty tonga dia transférena tany Befelantanana izy dia tany izy vao karakaraina nasiana sous-sérum dia nampiana 2 poches de sang indray zany hoe 10 poches de sang nampidirina tamin'ny dadanay dia tena hoe olona efa tsisy ratsony izy fa voninahitra ao an'Andriamanitra fitambaran'izay nitsaboana anazy tany amin'ny hôpitaly zay 10 jours fotsiny dia larobia izy no nivoaka nody tany an-trano za zoma tonga dia tonga tao an-trano dia le niteneko anareo maly hoe vao niditra ny trano dia ozy izy mivadiny hoe izy efa mandehandeha eraky ny trano dia taitra be hoe mandeha eraky ny trano efa mandehandeha zany izy nefa izy nivoaka tany amin'ny hôpitaly mbola olona tsy mahazaka ny tongo mbola mangozozo mbola olona tsy mahazaka tena dia tena hitako be le tanan'Andriamanitra miasa ao anatin'le hitako be le fahatsaran'Andriamanitra miasa ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany dia hisarika ny attention antsika hoe ndao tsika hifantoka an' Jesosy foana ndao tsika hibanjina an' Jesosy ndao tsika zany tena zavatra indrasan'Andriamanitra amintsika amin'izao tsy mitady performance izy tsy mitady performance spirituelle zany izy hoe anao zavatra be andohalika be fa hitanareo rehefa babo ny fitiavan'Andriamanitra tsika dia miova ny fivavakintsika miova ny fomba fivavakintsika rehefa ny fitiavan'Andriamanitra mameno atsika lasa fisaorana fotsiny sisany lasa adoration fotsiny sisany lasa louange fotsiny sisany satria mameno atsika ny fahatsarany ozy izy mivadika hoe tandremo ianao zao mitomany andra fa za te hiteny aminareo hoe on peut pas rester insensible devant l'amour de Dieu tsy afaka no insensible tsika rehefa tena voakasika izany fitiavan'Andriamanitra à chaque fois isaky miona aminazy dia ohatrany hoe tsy mahavita miteny inona intsony fa ohatrany hoe
ohatrany ranomaso ohatrany mety tenen'io la hoe bekonetaka fa tena tsy zany le izy reto a. On ne peut pas rester insensible devant l'amour et la bonté de Dieu. Za reto mino a fa tena ameno atsika tsirairay avy ny fitiavan'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana faran'izao. Mino aho hoe miasa amin'ny fomba mihoatra taraka ilay teny vakiantsika teo hoe mihoatra ozy izy amin'ny fiasa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia tena manomboka amin'izay ny réveil. Mino an'izany a, amen. Mino an'izany a, mino fiasa amin'ny fanahy masina amin'izao fotoana izao. Mino mikasika any amin'izao fotoana izao satria izy rery ihany, izy le source, izy le auteur. Izy le auteur, izy ara ny finoana raha mbola avy aminy, finoantsika raha mbola avy aminy. Izy manao zavatra rehetra sy manatanteraka ny zavatra rehetra. Manasana hoe hitsangana dia ndaontsika nahandratra ny tanantsika. Alléluia. Ndaontsika hiran'ny fahatsarana, ndaontsika hiran'ny fahalebiazana. Ny herin'Andriamanitra sy ny fahalebiazany dia tout ça réside dans son amour. La bonté et la grandeur et la puissance de Dieu résident dans son amour. Alléluia. Alléluia. Akipio masonao aza mijery olona zany, aza mifantoka amina. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Amen. Tous verront combien tu es grand, Seigneur. Alléluia. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Avertika foana tsy merakintsika merina zany. Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Dieu est grand, oh combien tu es grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, amen, combien Dieu est grand. Alléluia, alléluia. Afaka hitiaka mafy be ho an'Andriamanitra ve tsika? Mafy be ho an'Andriamanitra. Alléluia, alléluia, oh alléluia. Saotra Jesosy eo. Alléluia. Asity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Velona ny reto Jesosy. Tsy izay rehetra mba havahoana akory ny tapotrandro fa izay antsoin'Andriamanitra ihany. Za teteny aminao fa ny fijoroanao eto androany maraina famindrapon'Andriamanitra. Atsangany hoe tanan'ny olona mahatsapa fa namindran'Andriamanitra fo izy. Teneno Andriamanitra velona tra-pamonjena noho ny teninao, noho ny famindraponao sy ny fiarovanao. Zany toy izao dia noho ny fahasoavanao, tsy noho ny fahendreko na fahalalako, fa hainao Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainako. Ninninona voninahitra, fahatsarana, fahamendrehana hitany masoko eo amin'ny fiainako Jesosy, dia tsy misy avy amiko rery fa avy aminao rery. Azy izahay no omena voninahitra fa okany anaranao rery mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta.
amen. Andaontsika tia tanana mafy 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 tovy mafy ho an'Andriamanitra. Halleloia. Niangavy ianao azo toerana miarabanao amin'ity marain'ity indray ao anatin'ny sabotsy mpandraisana fiombonana latabatra amin'ny tompo. Tiako ho fantatrao fa efa eo ankavanany indray Jesosy 2 taona lasa zay, ary ny mahatonga azy teo ankavanany indray dia solotenanao eo ankavanany indray. Mba fantatrao ve fa androany ianao olona eto an-tany fa izy fanahy ao anatinao, ary amin'izao izy olona eo ankavanany indray nitsangana tamaty mitoetra eo ankavanany indray fa ianao fanahy ao aminy. Dia rehefa mivavaka ianao tenomeno mifanahany. Ny apôstôly Paoly dia nilaza hozy izy Paoly hoe io fanahy io izy manampy antsika amin'ny vavaka izay ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ary zay le teny tsy fantatra amin'ny bokin'ny Korintiana 2:20. Ny teny tsy fantatra dia teny mifanahy isoloany antsika mambavaka, manokatra ny vavantsika, anambara amin'Andriamanitra zay tokony holazaintsika. Fa nanay ny zavatra tenentsika sy hoe tsika mambavaka aza tsy fantatsika akory. Ny fanampiana fanahy masina zany ny fanampiana ambony indrindra omen'Andriamanitra. Rehefa avy nanova ny ao anatintsika izy dia manelanelana solo vava ao antsika izy. Zay le parakletos, solo vava ao antsika. Izy solo vava ho anao eto an-tany, Kristy solo vava ho anao eo ankavanany indray, mifona ho anao isan'andro isan'andro. Ny marina ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia mihoatra noho ny fahaizantsika mity azy, satria ny fitiavany antsika ihany naizantsika mity azy hozy izy Jaonina. Mampianatra antsika ny tena fitiavana izy, ary manovany ao anatsika, ananantsika ny fiainany sy ny fijorony. Fony izy tety ambonin'ny tany satria ny finony no mampiasa antsika. Izy ny tompo ny finoana, izy koa ny mpanefa ny finoantsika. Hebreo 12:20 ny 9:2. Tiako ho fantatrao amin'ity maraina ity fara-piombonana amin'Andriamanitra dia mikely indrindra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hozy Jesosy eo amin'ny Mateo 12:20 dia lehibe noho i Jaonina. Hozy izy amin'izay natera-behivavy dia tsy misy lehibe noho i Jaonina mpanao batisa, fa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia lehibe noho izy. Jaonina lehibe noho Mosesy, nampisaraka ranomasina mena, nampiasaina handatsaka mana avy any an-danitra. Lehibe noho Eli mpandatsakafo sy nampiaiky firenena sy namerina ny fony maro an'Andriamanitra. Lehibe noho i Abrahama, izay natera-behivavy rehetra. Enina Jesosy Kristy azy dia nametraka ny tenany rehefa tonga nofo izy ho kely noho i Jaonina satria nanaiky ho atera-behivavy izy. Jereo ny lehibe amin'ny fanetretenany n'Andriamanitra azy izy. Fa manino Jaonina no nataony hoe lehibe amin'izay natera-behivavy? Ny révélation na ny fanambarana omen'Andriamanitra ny olona sy sokafany fon'ny olona anondro an' Jesosy ny maneho ny voa amin'ny fahalebiazana eo am-panompoana an'Andriamanitra. Rehefa mahalala an' Jesosy ianao dia tsy mankafy ny fampiasan'Andriamanitra anao intsony. Ary raha azo atao dia manantitrantitra ianao amin'izay olona nandray grand miracle rehetra. Aza ampidirinao ny anarako. Fa izay itenenana sy anondrona an' Jesosy, izay atao. Satria tsy afaka hasolo an'ilay zavatra goavana manondro an' Jesosy. Ny fisika ho fiainan'ny olona anankiray. Za mitelo maraina mety tsy voatery ho azonareo amin'ny telo maraina, fa mety renoka sy reraka satria be dia be ny asan'Andriamanitra natao nandritry ny andro. Mety hatramin'ny 12 fa raha maneno moa ilay sonerika taitra tsy maninona. Fa raha sendra renoka dia tadio fa nofo ihany kristerina tory tao anaty sambokely. Fa za milaza aminareo
fa ny fisiny eo ny fiainanareo tsy misy mahasolo fa na amin'ny telo na amin'ny efatra maraina na amin'ny roa na amin'ny firy antsoy fa ho valiako ianao tsy matory na rendremana mpiambina anao tia fa mafy be ho an'i Jesosy. Ozy izy Jesosy amin'izay rehetra natera-behivavy dia tsisy lehibe noho i Jaona mpanao batisa kanefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia lehibe noho izy. Nambara fa lehibe noho ny rehetra teo alohany izy noho ny antony manokana. Lehibe noho Moizy izy, lehibe noho Eli izy, lehibe noho Abrahama izy. Jaona mpanao batisa tsy nanao fahagagana amin'io na ray azy, tsy nanasitra na nasery azy. Mosesy nefa mizara ny ranomasina mena, milatsaka ny mana avy any an-danitra, vato lampina ndorano, raha mijery ny zavatra nampanaovina ny olona no amaritana ny alehibean'ny olona eo am-panompona. Tsy grand no Moïse mihitsy, tsy lehibe no Moïse mihitsy Jaona mpanao batisa. F'izao tsy olombelona mahita ny zavatra ataon'Andriamanitra manome nôty fa Andriamanitra tompon'ny fitsarana sy fahefana ny manome nôty amin'ny Jesosy ao amin'ny izay natera-behivavy rehetra hoy izy dia tsisy lehibe noho i Jaona. Jaona amin'io valala sy tantely rembo ny fihinany, tsy hoditra osy akory na hoditr'ondro tsara tarebe na lany no tafiny, hoditra meva fripy na hoditra meva ny tafiny, tsy nandatsakafo akory izy avy any an-danitra. Ny fitsaran'Andriamanitra ry havana tsy mametraka ny mirakla sy prodige na ny hoe fahagagana sy famantarana ho isan'ny kritera na antony mahalehibe ny mpanompon'Andriamanitra anankiray. Satria eto tsy olombelona no miteny sy maneho an'ilay fahalehibiazana. Mahatsara ny olona mahita ny asan'Andriamanitra, za tsy contre na manohatra mirakla. Tena mitsotra aminareo fa maro aminareo no mahafantatra amin'ireny fiantsony ireny fa tsy zavatra kely nisehoan'Andriamanitra amin'izay zavatra ataony eo amin'ny fiainanareo rehefa mitondra mambavaka miaraka isika na miara-miompo hoe mangataka amin'ndray mba hisehoan'izany eo amin'ny fiainanareo. Fa eto tsy tia metraka mihitsy ny zavatra anankiray andiso ny fomba fijerinao sy ny fitsaranao ny amin'ny fametrahana ny dingan'ny fahalehibiazana ny afinao ambadiky ny fampiasan'Andriamanitra olona. Fa eto hafa mihitsy ny fitsaran'Andriamanitra. Fa nahoana ary Jaona nahatonga azy ho lehibe no mpaminany rehetra teo alohany. Rehefa tonga Mosesy dia nilaza hoe izao nilazain'i Jehovah, ohatr'izany koa Eli, ohatr'izany koa Jeremia, ohatr'izany koa Ezekiel, ohatr'izany koa Amos, Mika, Obadia. Izy daholo ireo mpaminany fantatrao tany sao anaty baiboly fa ireo dia niteny hoe izao nilazain'i Jehovah. Ny zavatra noentin'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo dia tandindona sy aloka manondro an'i Kristy ny révélation nananan'izy ireo tsirairay avy. Fa rehefa tonga Jaona mpanao batisa, izy mihitsy no nanondro an'i Jesosy hoe ianao indro zanak'ondrin'Andriamanitra izay mitondra ny fahotany izao tontolo izao. Izany hoe zay nafenina sy aloka tany amin'ny testamenta taloha nitondrony Jaona hoe izy naseho sita noentiny Jaona ny mason'ny olona teo Jordana. Ahita fa zay nafenina tany amin'ny mpaminany taloha nefa tonga hita maso, tonga nofo Emmanuel miara-monina amintsika. Izy le nandrasana hatramin'izay, izy lay aloko hatramin'izay fefahita, izy le mitondra ny fahotany izao tontolo izao. Dia mba fantatrareo ve? Ozy izy Jaona, za ozy izy manao batisa anareo amin'ny rano, fa izy no manao batisa anareo amin'ny fanahy sy afo. Zany hoe na ny mission an'i Jesosy, na ny fahamarinana momba an'i Jesosy dia nitondrony Jaona tsara sady mazava tamin'izay révélation nanokafan'Andriamanitra azy.
dia hozy jesosy amin'izay natera-behivavy tsisy lehibe noho io izy nefa mimpaminany ny testamenta taloha farany satria tamin'ny fanahany Eli nampidiny maro amin'Andriamanitra atsangana ny tanan'izay miaina ary izay fampidiny izay tsy avy amin'ny jauna fa avy amin'ny fanondrony mazava ny amin'ny famonjena natongavan Jesosy teto ambonin'ny tany dia hozy izy Jesosy mbola mazava kokoa noho ny révélation rehetra tao anaty aloka ny fanondrony jauna mazava hita maso ny fahamarinana momba ny famonjena satria jauna tsy nanao fanoharana nananeo alokotiny rehetra fa nampitodika ny masony rehetra ahita maso lay aloka nanomboka hatrany amin'ny Genesisy ka hatramin'ny Malaki hitanareo mazava kokoa ny fanondronany amin'ny Kristy ary rehefa me mazava ny fahitany masony olona ny Jesosy dia manomboka mahazo aina Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray sy ny antom-pisiny sy ny fandalovana eto ambonin'ny tany fa gadinonareo fa nazahoan'ny Petera sitraka ane hoe ianao Petera vato eo ambony izany vatolampy izany no andrenako ny fiangonako ary ny vavady ny fiainatsita tsy haresy azy dia satria Petera koa nanondro mazava ny amin'ny Kristy ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona hozy Jesosy sambatra ianao ry Petera sambatra ianao ry Simona fa tsy nofo aman-drano lazany fa ny fanahiny raiko izay avy any an-danitra nampahafantatra anao an'izany zava-miafina izany ny voa amin'ny fahalebiazana dia miafina ao ambadiky ny faneken'ny olona anankiray ho sensible na ho mora esan'ny fanan'Andriamanitra mora misokatra ao amin'ny fanahy ianao ary isaky ny manondro ny fahamarinana ny amin'ny Jesosy ampiombona ny olona amin'ny Jesosy fa tsy hanondro anao ny zavatra torianao dia mahazo ain'Andriamanitra satria izay ny tanjon'Andriamanitra nahatonga ny olona tsirairay avy hifanakaiky aminy hiombona aminy alala azy ahita azy hijoro sy alala ny fiafarany ao amin'ny Jesosy Kristy satria izy ny lalana izy ny fahamarinana ary izy rery ny fiainana mandrakizay ndao hitiatarana mafeon'i Jesosy mazava kokoa ny fanambarany jauna dia noho izany amin'izay natera-behivavy rehetra jauna nanondro mivantana izay aloka tany amin'ny testamenta taloha manondro hoe io indro zanakon'Andriamanitra izay mitondra ny fahotany zao tontolo zao toy jauna hoe izay naminanianareo rehetra hatramin'izay dia indro efa hitako ary ankehitriny nampahitana zany ary tondroka eto masonareo fa izy lay ho avy ny lazaina hatramin'izay fa efa tonga izy ankehitriny ary ao aminy ny fahotany zao tontolo zao précis be mihitsiny le fanambarana tena tonga dia juste tena tonga dia tao amin'le teny andronan'i Jesosy mihitsiny ka ny fahalebiazana tsy miankina amin'ny manifestation na hetsika isehon'Andriamanitra fa ny fahalebiazana miankina amin'ny révélation mampitodika ny maro ahitan'Andriamanitra ny fatakarana antsika eny amin'ny Jesosy Kristy zany ka rehefa manondro sy maneho an'i Jesosy Kristy ny fanambarana dia manomboka hatreo amin'izay ny voa amin'ny fahalebiazana arak'izany ny fahalebiazana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia miankina amin'ny hoe iza no ahalalanao sy ahitanao an'i Jesosy manondro an'i Kristy ve ny zavatra rehetra izay iainanao eto ambonin'ny tany tena ambassadeur iraka manondro azy tokoa ve ianao amin'ny fitondran-tena amin'ny fijoroana amin'ny fomba fiainana reny rehetrarehetrareny tsy hoe kory mila ezahana fa fomba fiainana tsotra ao anaty fandresen-dahatra rehefa niombona tamin'Andriamanitra ianao ka nandray azy ho ao anatinao dia mila manome voninahitra an'Andriamanitra ianao tamin'ny fifidianany ianao ho zanany sy ny nananganany ianao ho isan'ny mpiara-mandova aminy ny fiainana mandrakizay hoy Jesosy
raha nampahitany jaune ka izy ny lehibe indrindra amin'izay natera-behivavy dia hoy Jesosy hoe izy ho ny kely indrindra satria ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria zay rehetra izy nefa andao ny jerentsika lazaiko amin'ireo marina dia marina tokoa amin'izay nateraky ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana lehibe noho Jaona mpanao batisa nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia lehibe noho izy zany hoe zay kely indrindra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia lehibe noho Jaona eto zany Andriamanitra miresaka amin'izay ny alehiben'le fanjakana ianao le kely indrindra izy io kely indrindra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra io tsika io fa maninona tsika nolazainy Jesosy hoe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra hiditra amin'izay tsika ao amin'ny tontolon'ny Pentekoste ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinao rehefa ao anatinao ny fanan'Andriamanitra tamin'ny androny Jaona mbola tsy nanana ny fanahy masina ny olona fa rehefa maty Kristy pasika ho antsika tsangana tamin'ny maty izy niakatra eo kavanany indray dia niteny tamin'ny mpianana izy mahatsarynareo ny fialako fa raha tsy ala tsy ho avy eo aminareo ny mpananatra rehefa tonga ao anatin'ny olona anankiray ny fanan'Andriamanitra dia ny fanan'Andriamanitra ao anatin'ny olona ny fanjakan'Andriamanitra ao anatin'ny olona noho izany zay kely indrindra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy kely indrindra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra io le olona tsy tena mbola mino loatra tsy hoe nampiasaina be tsy hoe olona nahita mirakla goavana fa olona resy lahatra nandray an'i Jesosy nampiasa ny fony ny bebaka nanana ny fanahiny ao anatiny io le olo ny fanjakan'Andriamanitra mety kely indrindra fa ny sokajiana ho lehibe noho Jaona ianao zany lehibe noho Jaona sy rehetra tany alohanao fa maninona Jaona nampahitana an'i Jesosy ety ivelany fa ianao manana an'i Jesosy ao anaty ndao na ho jerentsika kely raha dinitsika ny tantaram-piainan'i Maria zao nitondra voaka an'i Jesosy ao anatiny dia rehefa tonga ny anjely Gabriel ny tonga dia zao nataony anjely Gabriel araba aralainao asoavina ny tompo ao aminao ny soavina mihoatra noho ny vehivavy rehetra ianao tsy hoe satria no ianao fa no Kristy no Jesosy Kristy ao akibonao hitanareo amin'izay no mahatonga le voan'ny fahalebiazana manondro ny fisiny Kristy sy manambara ny Kristy rehefa feno ny fepetra anondrona ny Kristy ahitana ny Kristy ny fananana ny Kristy dia manomenao ty Andriamanitra hoe lehibe ianao ndao ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra Jesosy nampahitana an'i Jesosy ety ivelany fa ianao manana azy velona ao anatinao manana ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao ianao amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra zay ao anatinao ny raisinao tamin'ny alalan'i Jesosy Kolosiana toko voalohany 7:70 Kolosiana toko voalohany ny 7:70 Alleluia jerentsika kely ary izy ny talohany zavatra rehetra sady ao aminy no aretany zavatra rehetra dia ny 7:20 milaza amin'ny baiboly hoe Kolosiana toko 7 izay hoe Kristy ao anatinareo koa izy ny fanantenana amin'ny voninahitra ianao io zany rehefa manana an'i Jesosy dia lasa vatana trano fanahy itoeran'Andriamanitra noho izany ny fanahin'Andriamanitra dia ao anatinao Korintiana voalohany toko 5:20 ka hatramin'ny 20 fa olom-bo vidy sika ka tsy tompony tenantsika intsony noho izany tsy mahazo manao zay tiantsika sika fa ianao le olom-baovao io le olona natao hiaina sy ampiaina ny sitrapon'Andriamanitra Korintiana voalohany toko 5:20 ka hatramin'ny 20 zay miray amin'ny tompo kosa dia fanaray aminy faly noho ny fiavi Korintiana voalohany toko 5 ny 9 fa 7:20 ka hatramin'ny 20 azafady Korintiana voalohany toko 5 ny 7:20 ka hatramin'ny 20 ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny teninareo dia tempolo ny fanahy masina zay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompony tenanareo ianareo 20 fa olom-bo vidinareo ka dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo tsika izany mila mankalazan'Andriamanitra amin'ny fitondran-tenantsika
rehefa natsangany ianao ka najoro dia zay le afatra omaly mila mamaly ianao le karazam-piainana namonjen'Andriamanitra anao ao anaty fijoroam-piaina mpahamasinana anome voninahitra n'Andriamanitra ny tenanao. Aleloia. Tsy mahazo manao ny sitrapony nofo intsony sika fa natao iaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Andaonao afisy antsika kely ny Jaona toko voalohany ny 5:5-7 i Filipo nilazany amin'i Jesosy Kristy. Jaona toko voalohany 5:5-7 zao ny zavatra nitranga. Filipo nilaza fa nahita, Filipo kosa nahita ny Natanaela ka nanao taminy hoe efa hitanay izay nisoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nisoratan'ny mpaminany dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Filipo nilaza fa Jesosy Kristy ilay efa hita nosoratan'ny mpaminany tao amin'ny lalàna. Hitanay izy, nitan'ny Filipo Jesosy, fa tsy zavatra no hitany. Tsy nahita mirakly izy fa nahitany Jesosy izy. Tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao dia tokony hanapahatsapana ianao aloha voalohany indrindra hoe miona tamin'i Jesosy, ianao miona amin'i Jesosy aloha. Ianao manapahatsapana hoe miombona amin'i Jesosy aloha, fa tsy antony sy zavatra rehetra ilainao avy amin'i Jesosy. Filipo nahita an' Jesosy, tonga dia révélation no nolazain'i Filipo. Hitanay le nilazaina tamin'ny nambara tao Mosesy sy ny mpaminany. Jesosy ny hitany, fa tsy nifaiza manao an' Jesosy aloha. Nanondro an' Jesosy le révélation. No zany tsika rehefa tonga eo fanatrehan'Andriamanitra, aza miaina tahaka ny olona tereny zavatra ilaina ao anaty, hoe mitady vady, zanaka, rena, asa, vola. Aza le zavatra mandalo aloha no mahatery. Ranomarina, ny fiangonana tsy toerana hitadiavana zavatra, tsy izay mahatery. Na vahaolana io, na fanasitranana io, na fahagagana io. Tsy toerana zavatra ilaina fa toerana ahitana an'Andriamanitra. Rehefa hitanao Jesosy, dia ao amin'i Jesosy ny zavatra rehetra ilaitsika. Aleloia. Aleloia. Refrain fotsiny no ataontsika. Zay rehetra ilaiko dia ao aminao, ao aminao, ao aminao. Zay rehetra ilaiko dia ao aminao, ao aminao, ao aminao. Ila tentsika omaly zay tsy niaro ny zanany latokana fa nomeny sy natolony mba hamonjy antsika. Tsy omeny mamaim-poana miaraka amin'i Jesosy koa va ny zavatra rehetra. Ao am-pon'Andriamanitra ny anananao antoka ny zavatra rehetra. Fandroany maraina iresaka ao anatin'ny fotoana fohy amin'izay, ny asaribidin'le voan'ny fahalebiazana ao anatinao. Tamina niraisanao an'i Jesosy sy anananao ny fanahany. Ireo dingany efatra, isehoa ny fanamasina mahery ao anatsika. Ao anatin'izao andro Pentekoste izao, ananatsika antoka fa manomboka androanitsika tsirairay avy reto, tsy le karazan'olona mora vilivily ny devoly amin'ny zavatra tsy misy dikany intsony, fa olona manana fiaina pahamatorana sy fifantohana tanteraka amin'ny fahatsapana ny fisiny ao anatsika ho mpanampy avy amin'Andriamanitra. Tiako fantatrao aloha zao fahamarinana izao. Atsangano ny tanan'izay mandeha. Matoa Andriamanitra nanomenao ny fanampiany dia fantany fa misy zavatra tsy vitanao fa ilanao azy. Ny ataonao dia mifakahita aminy sy ny fisiny ao anatinao, fa tsy miezaka mifampitady aminy. Tsy hoe izy no mifampitady aminy ao anaty ady sarotra lalovanao. Eo amin'le limity na eo amin'le fetra iainanao ny fiainanao iny, eo amin'iny fotoana iny, Andriamanitra tehiteny hoe zay matapidalaka lehanao azoko anombohana. Fa za mahalala ny hevitra zay heverako anao, mihoatra noho izay fihevitra tianao hitondrana ny fiainanao. Satria namoronako anao tsy ianao hitondra ny fiainanao, fa ianao manaiky ho tarihako. Ary zany fanampiko zany dia feno ny fepetra ahafahanao miaina ny fisiko.
zay no mahasarobidiny fa nanao fahatsapana ny fisiny ho ambony lavitra noho ny fitarafanao ny alehibe amin'ny problème sy ny fanoerana rehetra atreanao eo amin'ny fiainana. Lehibe loatra mantsy ny Andriamanitra izay toriako aminao fa izy nary lanitra sy ny tany ary amin'ny alalan'ny famonjeny dia azontsika isitrahana ho amin'ny zavatra rehetra. Anareo ao amin'ny Kristy zavatra rehetra. Zay no mahasamihafa ny puissance na ny tanjaka sy ny pouvoir na ny fahefana. Ianao tsy hoe nomen'Andriamanitra tanjaka fotsiny amin'ny alalan'ny fanananao ny fanahiny ao anatinao hoe ho atanjana sy fenoana hery, fa ianao nomen'Andriamanitra ny fahefana. Mba fantatrao ve raha mandeha ny fiara anankiray dia tsy mihoatra ny tanjaka chevaux ananany ny puissance n'le moteur. Raha ohatra ka alefanao le moteur hoe riatanao mafy mety hitapy le izy raha mihoatra ny tanjakany ny tondranao azy satria eo ny fetrany. Dia zay le fahafahana manao zavatra miankina amin'ny hery ananana. Dia eo amin'le limitinao eo amin'le fetranao Andriamanitra no ny teny hoe misy zavatra tsy vitanao fa ilanao ny fanampiako. Dia andana jereo ny zavatra vita ny fanamasina sy nataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisian'ny fanamasina, fa zay fafenono zay no entin'Andriamanitra ao anatinao. Fa mila mijery aloha ianao hoe inona lara-pahamehana amin'Andriamanitra. Lara-pahamehana amin'Andriamanitra tsy ianao ampiasa tanjaka avy amin'ny fahefan'ny fanahy masina manao zavatra ao anatinao, fa ianao manaiky hovay ny fanahy masina mba ho fantsona mora azo ny tarihana any amin'izay fitarihana sy fitondrana tian'Andriamanitra isehoana eto an-tany amin'ny alalanao. Satria hitantsika ny eo am-pon'Andriamanitra fa na mivoa amin'ny fahalehibiazana aza tsy napetraka Andriamanitra tany amin'ny dingana ampiasan'ny olona. Noho izany aza maikinao ampiasaina, fa indraindray no mahatonga anao maikinao ampiasaina dedaka teo hita. Ary ny olona rehefa dedaka teo hita dia maka mivoninahitra Andriamanitra. Maka mivoninahitra Andriamanitra. Misalotra mivoninahitra tsy sahaza azy. Tsy kiny tsy honnête raha zany no ataontsika mpanompon'Andriamanitra. Satria mametra-panontaniana aminao mavita manasitrana sery va ianao? Tsy vitanao zany. Fa ny hery ny fanasy le fanomezana ao anatinao no ahafahanao mahita na maty mitsangana azy, na olona efa tsisy azo heverana azy tsony azy, na lalana faran'izay na io zao mijoro vavolombelona teo bobo, za koa tena mijoro vavolombelona fa teo amin'ny fiainako tao anatin'ny fotoam-panomanana ny raharahan'ny ankonana tena mivavaka eto Jesosy vavolombelona eto anivontsika ary Jesosy ny tompon'ny fitsarana mijoro vavolombelona amin'ny fahamarinana amin'ny zavatra tsy takatry ny saiko nataony. Tsy nanam-bola tao anaty poketrako, tena miliara ny tao amin'ny poketrako. Confession miliara. Mivavaka tamin'Andriamanitra, tsy fantatry ny vady aman-janako, tsy nijoro tamin'ny zareo akory ahako, fa nisokafako le poketra million eo amin'ny 20 ny hitako tao. Tsy ariary fa FMG. 8 millions FMG ny hitako tao. Dia ny senty kely dia niteny hoe tompo anao ny tany zay rehetra eo aminy. Ka ny fonao rehefa tsy mifantoka amin'ny hoe anao zavatra dia fanahiana hoe atao vonina daholo zao hoe manomana an'izao hoe kajinao daholo ny tianao hitondrana amin'ny fiainanao. Raha vao kajinao ny hitondrana amin'ny fiainanao dia normal be raha miraiki-po amin'ny vola ny fitondranao ny mombanao ray manontolo. Ny vola nefa mamitaka androany misy raha-pitsitsisy. Rehefa amin'Andriamanitra io mijoro eto aho. Fantatrareo ilay niteneniko teo tsy mamorona ahako ary tsy nieritreritry mijoro an'ilay izy akory ary androany. Fa na ianao ny bobona tsiaro hoe tena kay le misy an'izao iny efa nandohalika aloha vao nitrangana izy dia nomeko voninahitra Andriamanitra mangingina. Fa tiako ilazaina aminao rehefa manaiky ianao no tarihin'ny fanahy masina sy miara-miaina amin'ny fanahy masina, manana intimité amin'ny fanahy masina tsara, dia zao ny impossible amin'ny bekajy, ny zavatra tsy vita amin'ny bekajy sy ny fanahiany bekajy hitondra amin'ny fiainany
omen'Andriamanitra anao amin'ny fomba faran'izay tsotra satria jereo voromanidina ohatra nahita vorona zany a manidina ny vatsiany rainy satria mialoka aminy sady miankina amin'ny tanteraka. Mifatram-panakina amin'ny fiainany amin'ny zavatra mandalo dia ho reraka eny an-dalana fa izay matoky an'i Jehovah dia hitombo hery eny am-pandehanana. Haleluya. Mbola miasa mandrakandroany ny fanahy masina ary milaza aminareo a mbola misy mana latsaka avy any an-danitra. Misy mana. Za tsy afaka resenao lahatra hoe mety voladininao zany na zavatra non non. Vao avy nakalakile tao anatin'io poketra io herinandro lasa tsisy ninina tao. Fa Andriamanitra manao zavatra dia ohatrany hoe taty amiko zany le boby asyteraka mafo an'Andriamanitra. Haleluya. Nefa mifana masina manao ny ataony amin'ny fotoana anaovanao azy. Fonao fotsiny sokafana. Rehefa fonao sokafanao tsy amin'ny fitiavanao tena hitan'Andriamanitra hoe tsy amin'ny filanao zavatra manokana sy ny nofinao sy fanahinao amin'ny fiainanao fa ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny anokavanao amin'ny fonao. Wow. Dia marina aminao le hoe tena rabaky teny le hoe zay rehetra ilaiko dia ao aminao, ao aminao, ao aminao. Zay rehetra ilaiko dia ao aminao, ao aminao, ao aminao. Tamin'ny fotoana ny fanamasina tsy afaka hitoetra ao anatin'ny olona. Fa rehefa niakatra any an-danitra Jesosy eo kavanany indray dia reto ny dingana efatra isehon'ny fanamasina ara-panampiana eo amin'ny fiainan'ny olona. Voalohany, ny fanamasina ato anatiko. Teneno izay, ny fanamasina ato anatiko. Efa hitantsika teo ny Korintiana voalohany toko 4:9-10 ny Baiboly ny ten'Andriamanitra dia milaza fa ny tempolo ny fanamasina ho ny vatantsika, izany hoe vatana trano fanahy hitoerany fanahiny. Voanandrainy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika manokana sika dia nidina ny fanamasina satria ny fanamasina tsy tonga ho azy ao anatinao raha tsy niakatra any an-danitra Jesosy. Teo amin'ny Jona toko 4:12 eno tsara miteny ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy mihitsy no milaza irahany ray amin'ny anarako izy. Jona toko 4:12 miteny an'izany ny Baiboly. Irahany ray amin'ny anaran'i Jesosy, izany hoe raha tsy présent tany an-danitra Jesosy tonga tao amin'ny ray dia tsy nirahany ray, ny ray naniraka azy hoe amin'ny anaran'i Jesosy fanamasina mandehana eny ambonin'ny tany ianao. Niandry an'izay baiko amin'ny anaran'i Jesosy izay satria izay anaran'izay no hamariny ny fanamasina. Satria le fanahy tao amin'i Jesosy na feno fepetra ny fahamasinana le nofo atao hoe Jesosy nakariny eo kavanany iray mba ho modely hoentin'ny fanahy eo amin'ny fiainan'ny olona zay nandray azy ny fiainam-pahamasinany sy ny fiainam-pahamarinany. Ianao zany rehefa manana ny fanahin' Jesosy eo anatinao atao hoe fanahy masina. Satria averiko indray ny fanahy masina tsy nantsoina hoe fanahy masina eny amin'ny testamenta taloha fa fanahin' Jehovah na nantsoina tamin'ny anaran'ireo mpanompon'Andriamanitra izay nampiasainy hoe fanahin'ny Elia. Fa rehefa tonga Jesosy vao nantsoina hoe fanahy masina izy satria tamin'izany mbola tsy masina, tsy nafen'ny fepetra fahamasinana ireo mpanompo nampiasaina. Fa rehefa tonga Jesosy dia natsangana tamin'ny maty izy. Romana toko 2:4 natsangana tamin'ny maty izy tamin'ny fanahy ny fahamasinana satria feno ny fepetra ny fahamasinana tao amin'i Jesosy. Eno tsara nanangana anazy tamin'ny maty andresy ny hery ny fahafatesana, tsy natao tratry ny fahalovana izay nafeno ny fepetra ny fahamasinana. Dia natsangana tamin'ny fanahy ny fahamasinana izy fa tsy hoe mahazanak'Andriamanitra azy ny nanangana anazy, toetra ny nanangana anazy atao hoe masina izy.
dia rehefa feno tao amin'i jesosy mifepetra amin'ny fahamasinana dia zay nampiakarana azy eo akavanany iray misy olona représentant soloteny ianao any an-danitra eo akavanany iray olona tokana sady marina ny masina izy rery fa tsisy hafa jesosy no anarany jesosy kristy no anarany io fahamasinana sy fahafenon'ny fepetra io tao aminy na tonga ny fanahy ny rana amin'ny alalany mandehana eny amboniny tany amin'ny anaran'i Jesosy irandray amin'ny anarako dia tonga ny fanahy masina ho an'ny olona izay nandray an'i Jesosy satria tsy tamana ao anatinao zay no mahatonga azy afaka mipetraka ao anatinao manana an' Jesosy aloha ianao nanao fanekena nandray an'i Jesosy aloha ianao dia no Jesosy ao anatinao no mahatonga ny fanahy masina ao anatinao satria raha za sy ianao dia taranaki Adama mpanota nofo mandova fahafatesana moratratra ny fahalovana fa noho ny fisian'i Kristy ao anatinao Jesosy Kristy ao anatinao dia afaka mitoetra ao anatinao ny fanahy masina amin'ny alalany zay no mahatonga azy laza melohan'ny alany sy akarany hoe tsy misy makao amin'ny ray fa tsy amin'ny alalako zany no mipilany mpamonjena nofo sy resaka daladolo zay fampianarana hafa rehetra milaza fa tsy tokony niombona amin'ny Kristy ianao na tsy mino an' Jesosy Kristy ianao fa ino olombelona ihany Jesosy anie tsy Andriamanitra tsia za sy ny ray dia ray ihany fa rehefa tao amin'ny mpamonjena izy dia naseho Jesosy Kristy ilay Andriamanitra ray ary rehefa ao anatinao izy androany hoe raha misy olona telo vory minarako teo afovoany izy anie tsy eto olombelona tsony fa amin'ny alalany dia naseho amin'ny endriky ny fanahy masina indray Andriamanitra zay no maha-Andriamanitra telo zay iray azy zay tsy mino ny trinité tsy makany an-danitra tsy maharety akao an'Andriamanitra Andriamanitra ray Andriamanitra zanaka Andriamanitra fanahy masina noho izany amaolom-bovonjy ianao dia tadidio izy solotenanao eo kavanany iray olombelona kopiany hanovananao rehefa iverina izy apakatranao le vatana tsy tratry ny fahaloavana fa nisangana tamaty tamin'ny andro fahatelo ary amin'ny alalan'ny fanahy masina manomana anao izy dia ny ety ambony tany ao anatinao tamin'ny fandraisanao azy manomana anao izy ho akariny hiatrika ny ascension anao koa amin'ny fotoana ny enony trompetra sy ny feon'arkanjelin'Andriamanitra noho izany fiangonana malala ny fisiny ao anatinao no midika fa olom-bovidy ianao tamin'ny rany olom-bovidy ianao tamin'ny rany ary tonga olom-bofidy ianao ao amin'ny Kristy ny fanahy masina no manambara ao amin'i Jesosy Kristy fa azy sika ny fanan'Andriamanitra no miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra tsika amin'ny bokin'ny Romanina miteny an'izany ny soratra masina ny tenin'Andriamanitra zany hoe androany zany io ny fisehoany voalohany manaiky izy ho karazana ohatrany hoe manaiky izy ny ho ao anatinao hoentinao mandehandeha ianao zany vatana trano fanahy zay aloha le voalohany hitoerany dikan'izay manaiky izy nitoetra ao anatinao ny alalany fanananao an' Jesosy hoentinao mandehandeha zany hoe raha dika dia hoe izy zany manaiky ho version portable de Dieu en nous zany hoe manaiky izy ho version portable hoentina ao anatinao mandehandeha eo amin'ny fiainanao ato amintsika zany izy mitondra ny maha izy azy an'Andriamanitra fa inona nataony voalohany rehefa midina ao anatinao izy manampy anao izy atratra ny ohatry ny fahatsaraan'Andriamanitra Romana 5:5 fa ny fanantenana dia tsy mahamenatra fa ny fanan'Andriamanitra ny netin'Andriamanitra ny napidina ao anatsika ny vokatry ny fanahy atao hoe fitiavany zany hoe napiditra ny toetra ny aloha izy fa tsy mainky ny ampiasa izy ka ny olona manana ny fanahy masina aloha ny alalàna fa ny fanahy masina io olona io dia malemy fanahy be fitiavana tia mizara manetry tena zay aloha fa reo ampiasaina be nefa kizitimbelona tsy amin'ny tompo zany olona zany mino azy fotsiny zany fa tsy azy zay nomeny voalohany ny alalàna ianao any amin'ny farany zay no maneho mahalfasy omega azy
Raha vokatry ny fanahy netony voalohany, vokatry ny fanahy ny alalany any amin'ny farany. Ka ny toetra tsy eny ivelany fa ao anaty avoaka. Zay mahatonga antsika tsy mitady fanahy hafa ny eny ivelany amin'izay manodidina antsika akatsika toetra, fa miditra ao amin'ny fanahy masina isika, mangataka amin'ny fanahy masina, mifankahita amin'ny fanahy masina. Ny amin'ireo toe-panahy tokony iainantsika avy ao anaty avoaka ny toetra fa tsy any ivelany ampidiriny. Ka ny fanahy masina manangana ny ao anatinao, mitoetra amintsika amin'ny fanahy masina, manova antsika amin'ny fanahy masina. Ka ny fiovana tsy avy any ivelany miditra fa avy ao anaty avoaka. Ianao zany nataontsika nandrain'i Jesosy mbola mety kizitana, mbola mety ratsy toetra, tia fosafosa, pakahala, maratra, miteny mafy. Tsy voafehinao mihitsy ny ty rehefa misy zavatra tsy haken'ny ato. Dia tehiteny aminao ahako, tehiteny aminao ah, fa mbola mila mandalo lohalika sy etaeta lavidavitra izay ny fiainanao vao tena azo ain'Andriamanitra miaraka aminao. Ny finoana azontsika afaka ampiasantsika foana Andriamanitra. Satria izay ny teny be dia be ny amoaka dia amin'ny anarany fa tsy voatery ho fantany. Ny tanjony eto mantsy tsy anao no ampiasainy fa ianao ho fantany. Ka na tsy mbola zay ary ny ao anatinao dia tiako mampafantatra anao fa rehefa ho fanahy masina misy fitiavanao fa voay. Zay mahatonga an'Andriamanitra rehefa miaona aminao dia zao nataony amin'ny mpianany. Tiava, mifalia. Vokatry ny fanahy zany tsy mba niteneny hoe aoka ho tia anareo, aoka hifaly. Non, tonga dia baikony amin'ny falia satria raha ho fanahy masina efa ao le vokatry ny fanahy. Fa ianao mila manan-kiatsafidy fotsiny ho tarihany mba hahafahan'ny fanahy masina mamoaka an'ilay izy. Zay no mahatonga na fitiavana, na vokatry ny fanahy inona, na vokatry ny fanahy inona, tsy ara-pihetsepo ny ahatonga anao ho tafavoaka fa safidy. Nisy fotoana amin'ilay fotoana mihitsy ohatra ianao mba mitovy amin'ny olona rehetra ihany. Indraindray ianao mitady ho gizia rehefa tsy mandeha, rehefa tsy mety mifandeha ny toe-draharaha, dia misy fotoana mitady ho gizia zany hoe zany kosa tsy rariny. Zany eka olona ohatrao dia anao midedy hoe zany eka olona ohatrao. Zay ilay kitsingony devoly hitanao ilay orgaitsy. Zany eka olona ohatrao ilay avinavina kely. Zany eka ohatrao. Fa ao anatin'iny mihitsy nikope eo ilay izy. Eny tsy maninona fa afaka mangina ao anatin'izany. Zao no lazain'i Jesosy, Tompo, zao ny zavatra teny amin'ny fanahy masina tonga dia mamoaka fitiavana ianao. Dia ao anatin'ny teny malefaka nataolana ara-tapaka ozy izy ny boky noabolana. Zany no anisan'ny rôle ngeza be ny fanahy masina ao anatinao. Ao anatinao aloha satria izay ny version tsy nisy mihitsiny tany amin'ny testamenta taloha. Zay karazan'izay tsy nisy mihitsy tany amin'ny testamenta taloha. Ny fanahy masina tsy tao anatin'ny olona amin'ny testamenta taloha. Zay no nampijaly an'i Samson satria niantonantona teny amin'ny volony teny ilay izy fa mbola tsy vita amin'ny famonjena. Dia hitany devoly amin'izay izay tokony atao rehefa tapaka amin'ny volony lasa daoly ny heriny. Fa androany tsy hitany devoly izay atao, manoto ianao, manohatra an'Andriamanitra ianao, miavinavina ianao, mbola ilay toetra tsao nefa ianao efa mba nandray an'i Jesosy koa. Ny fitiavan'Andriamanitra izay ilay hoe araky ny alehiben'ny fahotanany ny oaran'ny fahasoavana. Efa tonga ny fotoana amin'ny fahasoavana, nampidiry Andriamanitra ny anatinao ilay tapahana teny amin'ny volon'ny Samson. Dia fanina ny devoly satria namanao izay tokony ataony eny ivelany ary izy tsy hitan'izay amingorana anao satria efa ao anatinao ilay izy nafenin'Andriamanitra. Zay mba tonga an'Andriamanitra mandraka androany tsy tonga nameloka anao izy fa tonga mindra fo aminao. Sokafany ny alehiben'ilay fahasoavana mba hahafahanao miverina sy miorina amin'ny ary mandroso anao ny sitrapony. Azaketraka fa noho ny hery sy ny famindrapon'Andriamanitra afaka ho tonga karazan'olona anankiray tena tahaka an'i Jesosy mihitsy ianao. Dia ozy izy ny teny anglisy zay hoe just like Jesus. Asitia tanana mafy ho an'Andriamanitra ohatran'i Jesosy mihitsy. Ohatran'iza hoe dia zay mahatonga Paoly ny teny taloha tsy ohatr' izao, fa ny mahatonga anareo mahita ohatr' izao dia tsy ohatr' izao ny fiainako taloha fa ohatranareo ihany fa manahafa tahaka ny anahafako an'i Kristy. Halleluja! Tsy noho ianao zay fa no Kristy koa ao anatinao. Faharoa, ny fanahy masina eo anivontsika. Ny fanahy masina eo anivontsika. Ny fanahy masina eo anivontsika araka ny teny Jesosy hoe dia ny fanahy amin'ny fahamarinana.
Sy tsy azon'izao tontolo zao raisiny satria tsy hitany nafantany fa ianareo no mahafantatra azy satria eo aminareo izy no ao anatinareo izy. Dia Jesosy ny teny ao Matthieu 18:20 na Matthieu 20:20. Inona ke ny tenen'i Jesosy eo? Raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia aiza? Eo afovoany. Jesosy no niteneny io, raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia eo afovoany. Zany hoe izy ihany zany ny eo afovoanao fa amin'ny alala fanamasina. Satria raha eto izy olombelona hita maso Emmanuel, ohatra na teto tany azy 2 arivo taona lasa, dia fa hitantsika teto izy hoe iny izy niditra moramora tena nantona teo afovoany. Noho izany raha misy milaza hoe efa eto Jesosy hita maso eto afovoanitsika, donc izy hitsangany eto. Fa amin'ny alalan'ny fanamasina izy no eto afovoanitsika. Mila fantatrao tsara ny fomba fiasan'Andriamanitra telo zay iray. Dia zao no mahatonga an'Andriamanitra ny tenen'io eo afovoany. So isy anitaka anao hoe rehefa mivory ny fotoam-bavaka dia izy manana Jesosy mihoatra kokoa noho ianao. Andao aloha zavaiko tsara. Ny teny zavatra anankiroa Jesosy. Raha vavaka ianao izy dia rindrinitra anao anao rery zay. Fa zay tsonao mangingina dia maly anao mangingina. Ny dikan'izay raha ianao rery dia eo anoloanao izy. Fa raha vao misy roa aleo ny maka ny toerana afovoany satria so misy mihevitra hoe maka parti kokoa amin'ny ilany izy no makany amin'ny anankiray. Zavatra tsy azo loatra. Matoa izy mitena eo afovoany par rapport na hoe amin'ilay position na hoe eo amin'ilay toerana zay. Toerana le izy fa tsy hoe akory hoe raha tsy roa ny eo dia tsy mihaino izy. Tsy fiainona le izy na fiainona. Tsy any le izy fa position le izy toerana. Hoe raha voaroa fotsiny teo afovoany ahako. Diky tsy hoe misy anankiray indray milaza fa hoe aty kokoa izy fa mila miaino ahy ianao. Na hoe any aminao izy fa mila miaino anao ah. Fa eo afovoany miara-miaino anareo eo amin'ny centre. Dikany hoe centre sady seriziny tsy atsy ohatry ny baolina fa zay mitondra azy ihany tsomary tiaka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Eo afovoany izy. Tiany Jesosy olazaina rehefa mihoatra ny ray dia eo afovoany izy. Ny izy dia maneho toerana isy azy fotsiny fa tsy zay no mamaritra ny hoe maheo azy na tsy. Dia teny Jesosy hoe tsy avy amin'izay iray eo aminareo no mahatonga azy anotriny eo fa eo afovoaninareo izy satria misy roa mivory amin'ny anarany eo. Raha ianao rery zany dia eo anoloanao izy par rapport amina position mahatonga azy miteny hoe eo afovoany. Ao fanamasina eo afovoany avereno. Fanamasina ao anatiny voalohany. Faharoa fanamasina eo afovoany. Fahatelo ny fanamasina eo amboninao. Misy fotoana ny fanamasina eo amboninao. Io ilay atao hoe dingan'ny fandrakofany fanahy atsika. Efa nanome ny fanamasina amin'ny mpianany Jesosy melohan'ny akarana any anefitra ambonindriany. Jaona 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Zao no teny Jesosy. Rehefa nitsangana Jesosy ny maraina nitsanganana iny dia nanonona izy hoe fiadanana ho anareo. Dia hozy izy fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilazana izy dia nanisy fofinaina dia niteny hoe raisy ny fanamasina. Ny fanamasina zany efa niraisy ny mpianatra mialoha amin'ny fotoana ny Pentecoste. Ao meokerany aloha le tenin'Andriamanitra raka izy. Jaona 2:20 ny 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Jaona 2:20 ny 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Ary ndray Jesosy tamin'ny fiadanana ho anareo tahaka ny andrandray ihany no andrahako anareo kosa. Dia 2:20 ary rehefa nilazana izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy raiso ny fanamasina. Nandray ry zareo sa tsy nandray? Efa nandray ry zareo mialohan'ny Pentecoste. Fa le Pentecoste amin'izay ny zavatra nitranga antian'Andriamanitra ry zareo tsy hoe anana ny fanahy ao anatiny ihany fa horakofa ny fanahy ny heriny. Ny herin'Andriamanitra zany natonga ny herin'Andriamanitra ny setrasetra tany amin'ny testamenta taloha satria ry zareo reny tsy hoe nanana ny fanahy tao anatiny fa nyrakofa n'Andriamanitra ny fanahiny. Io zany nisy hatrany amin'ny andron'ny Adama. I Adama nyrakofa ny fanahiny natonga tsy nareo hoe nitanjaka. Fa rehefa tsy nakatohan'Andriamanitra izy niaisotra ilay fandrakofana dia hitany teo amin'izay ny fitanjahany.
ka ty fandrakofany ty fandrakofana hery dia reo tsara ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny andininy faefatra ka hatramin'ny andininy favalo hitantsika ao ny zavatra mitranga hoe nivorona zareo to amin'ny efitra ambony rihana amin'izay dia andininy favalo jesosy nyteny hoe ozy izy hoe inona ny teneny amin'ny andininy favalo fa azo heranareo amin'ny ilatsany fanahymasina aminareo ary hovavolombeloko any jerosalema sy Jodia Samaria ary hatrany amin'ny farany taninareo ny dikan'izay fenoana hery tsika amin'ny famenoana hery antsika ny fanahymasina tsy hoe ao anatintsika fotsiny na eo amintsika fotsiny fa eo atapindohantsika amin'izay inona le izy eo amboniny tonga dia nisy tare ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa nisy taren'ny lehilahy fa eny atapindohany tsirairay avy dikan'izay ny fanahymasina eo amboninao izy mandrakotra anao avy ireny hoe fanahymasina ao anaty fanahymasina eo afovoany fanahymasina eo atapindohantsika eo ambonitsika amen fa efatra zao indray tia ny farany ianao ho ao amin'ny fanahymasina voalohany fanahymasina ao anatinao faharoa fanahymasina eo aminao fahatelo fanahymasina eo amboninao fa efatra ianao ao amin'ny fanahymasina fa manino ty zavatra tia ny nataoko farany ty zavatra tia ny nataoko farany satria tia ny tanjona farany alalany ianao voalohany ianao ny tempolony fa efatra izy ny tempolinao hitanareo ty Filipo zao ao amin'ny fanahy dia noentin'ny fanahy izy tonga any amin'izay toerana tia nitondrana azy andaony antsika tena hiaina sy ampiaina tsara tsisy tomika ny fiainan'Andriamanitra dia mety tsika vanana io fanahymasina io ao anatsika fa melohan'ny fotoanan-javonanao be dia be ny antany hoe lasa izy ianao amin'ny toerana anankiray nefa afaka transporter entin'ny fanahymasina any amin'izay toerana tianao atongavana amin'izay fotoan'izay tsisy rindrina na territoire anakananao tsony fa tonga any amin'izay dingana tiany Andriamanitra hitondrany ianao tsy ilaina amin'ny passeport fa passeport céleste no entinao amin'ny alalan'ny fitondran'ny fanahymasina anao alleluia dingana anankiray nijorona vavolombelona hoe tena nanana ny passeportko tena nanana iny izay ny olombelona tsotra iny fiainana tsotra hoentina mambavaka mbola amin'ilay dingana voalohany fandana manontany amin'ny Filipo fa vetivety izy any Samaria dia tsy mila mandalo frontière fa tonga any amin'izay toerana tiany andohanana tampoka izy ny antony satria ao amin'ny fanahymasina izy ozy zao na hoe faly ao amin'ny fanahy hono izy zay alohan'ny mboana azy fa tsy hoe tonga dia any amin'ilay manifestation ianao ve aloha manaiky ho faly eo amin'ny fanahymasina ny olona faly eo amin'ny fanahymasina misy zavatra mahasosotra fa tsy mety manaisitra ny fifaliany mihitsy tsy normal ny fifaliany zany olony zany satria zavatra mahatesitra tokony ianao réaction ny nofo fa ny olona faly eo amin'ny fanahy na zavatra mahasosotra azy hiteny amin'ny endriny hoe fiaintsikitsiky izy satria ny fanantenany tsy ambadika ny zavatra lalovany fa ao amin'ny fanahymasina tsara izy tsy marety eka ho an'i Jesosy mila mianatra tsika ozy Jesosy hoe zany teny zany ny lazaiko aminareo hoe mba ho ao aminareo ny fifaliako le vokatry ny fanahy tsy normal ny olona anankiray manao tsinitsiny ianao dia ianao mandefitra ao amin'ny fanahy ianao zany ny olona ao amin'ny fanahy dia zavatra teneniny feny fandresen-dahatra ary tsy mila manitsy izy mba halalana hoe tsy mety ny zavatra ataony hafa fa raha vao mihaino azy ianao dia fantatra ohatra ny tsy nety le nataoko satria tsy avy amin'ny olona ny fantsiana fa avy amin'ny fanahymasin'Andriamanitra sika ho aminy ianao mitondra azy dinganafo zay fa izy mitondra anao amin'ny tontolony tena mbola hafa mihitsy zay amin'izay fotoan'izay tsy ianao ny tempolony fa izy ny tempolinao ianao miainao amin'ny fanahy dia hoentiny sy tafiditra amin'ny tontolony eto tsy hoe izy makeo amin'ny tontolonao tsony fa ianao tena hoentiny ao amin'ny tontolony ary zay anefa ny mahafeno ny fepetra mazanak'Andriamanitra anao ny mahafeno ny fepetra mazanak'Andriamanitra atsika tsy izy atao anatintsika fa isika ao aminy zany hoe mifankahita ny rotonta ianao mampanaiky ny ao anatinao ho azy ary izy efa velona ao anatinao amin'ny mahatempolony ianao manova fahatsapany zany ndraindray ianao lasa ohatrany hoe tsy eo amin'ny tontolona ankehitriny zany fa eo amin'ny tontolo mihoatra noho ny hita ny hitondrany ianao
mampiditra anao ao amin'ny tontolon'ny Andriamanitra. Hoentiny sy hampahitany zavatra tsy voatery ho takatry ny fahitanao ianao. Halleluja. Hoeto a Tompo. Hoeto ao amin'ny tontolonao. Mety efa ao anatinao ny fanahy masina, fa mbola tsy nandresy izy hatramin'izay. Mety eo fotsiny izy. Dia zay mahatonga Paoly milaza amin'ny bokin'ny Timoty faharoa hoe aza manao izay mampalahelo ny fanan'Andriamanitra, izay nasiana tombo-kasenao amin'ny andro fanavotana. Misy fotoana ny fanahy masina ory ao anatin'ny olona izay tsy manaiky miaino ny fitarihany. Misy fotoana lavinao izy fa izay tianao atao ihany no ataonao. Betsaka amin'ny olona netsy any amin'izay toerana tiany hitondrana ny fiainany tian'Andriamanitra ahitana azy. Meko ohatra fotsiny ianao mety misy zavatra tokony mbola azonao ampandeferina raha mifanotona amin'ny fotoana tokony hatongavanao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia milaza ianao izany mivavaka naiza misy fanetretena ny hatongavantsika tsirairay veto fa afaka mivavaka ny andavatranontsika daholo tsika rehetra. Mety tsara ny programanao any, vola ve? Arena ve? Andriamanitra tsy miteny aminao fotoana isan'andro ho eto amin'ny fanatrehany. Fa fanetretena ny hatongavanao eto. Masoan'Andriamanitra angara-mety ny ataon'ny olona. Sa misy tombony ho azy raha tsy misy tsy ny lalakalehanao ho anao ihany fa mba manetretena. Fanetretena ny fahalalanao feo amin'ny toerana anankiray Andriamanitra. Dia anao milaza, za pastera tena olo vavaka, za tena feno fanahy masina tena tsisy ohatrany mihitsy fa za rekory fa zaza tsarainy. Aloha azava fa tsisy fantatro daholo ny fiainanareo tsirairay avy. Fa miteny fotsiny amin'ny fahitsiana androany anaitranao mba hahafahanao mametraka fa tsy miprogramanao akory, ny programan'Andriamanitra. Mandana mivavaka dia mangata tsara. So dia eto ilay fotoana tokony hamalian'Andriamanitra anao amin'ilay fotoana rivotoana amaranany izay zavatra tokony hitranga any amin'izay aveniry ilanao azy. Fanetretena ny fiainganao mavesatra, ataoko an'izay mihitsy, fiainganao mavesatra satria misy vesatra mitady azonanao any. Fa hoentin'ny fanahy masina ianao ho tonga eto amin'ny fanatrehana. Dia rehefa vita ny eny eto hoe renao mihitsy ny hoe soa afatany. Satria niona tamin'Andriamanitra ianao. Ary matetika ny ray minitra sy ray segondra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra na ny ray andro eo amin'ny fanatrehany tsara lavitra noho ny arivo-taona hozy izy Davida. Ary izany ny porofom-panehoana ny fisiana lehibe ny fitiavany manapaka sy manjaka ao anatinao. Dia ianao mety hiteny hoe za tena ampivavaka, ao amin'ny fomba hoana ny inoko fa feno vavaka ianao. Fotoana kely adiny roa isan-kizomariva sy ny sabotsy maraina ary eto fotsiny isan-kerinandro. Tsy hiteto ianao fa mbola sahirana. Dia za teteny aminao, manaova ohatran'i Jesosy. Miaina ny fisasaranao rehefa mitombo ny communion anao. Na ao anaty vavaka io na mifiraisana amin'iray. Jesosy manome fotoana mihoatra ny rainy eny an-tendrombohitra. Eritrereto hoe olona manalina manaraka an'i Jesosy eny amoron-dranomasina. Izy ravano ny fivoriana. Lasa izy mandeha tsy mpigerer folona anie zany Jesosy. Tsy hoe aloha atao izay afa-po an'ireto olona be dia be reto fa be dia be tsy mila like izy. Tsy mila j'aime be dia be izy. Tsy manao Facebook izy. Foanany fivoriana fa ny an'rainy nomeny aloha. Dia ndana jereo Jesosy. Fa rehefa mandeha izy kasikasiany fotsiny mikasika fotsiny marary. Vita daholo ny asa. Tsy izy fisasarana be mandroaka devoly adiny 3. Dia ry Petera amin'izany izy ao tendrombohitra mivavaka ry Petera mampiasa onction. Amin'ny anaran'i Jesosy sepitra ry Petera ty ambany aty. Nidina moramora izy avy any. Tompo, efa manomboka tamin'ny maraina zay nandroaka devoly fa tsy nety nandeha mihitsy. Dia hoy izy Jesosy, ny antony mahatonga an'iny kely ny fiombonanareo amin'iray. Fa maikinareo ny mahaolana ampiasa ny fahafantaranareo fotsiny hoe misy Andriamanitra ao anatinareo. Raha vao tsy ny eloavan'ny toe-panaraka an'Andriamanitra ny toe-pon'ny olona ampiasain'Andriamanitra dia tsy mahasoan'Andriamanitra ny fisian'ilay olona. Dia hoy Jesosy, ianao misasatra mandroaka. Fa ny fandroanao sy ny fahaizanao mandroaka tsy midika hoe izay ny enoko anao. Fa iny karazany eny. Ilay mahay mamantatra hoe ry ampivavaka sy fivadikanina sy mifantoka tsara sy miombona. Communion hitan'iny. Fa tsy voatery hoe mahalala an'Andriamanitra dia aingana ka Jesosy manova ohatra anazy izy foana jerena.
eo amin'ny ray ny mandrakariva izy feno ny olona tonga amin'ny fotoana ivavahany jeromontre izy tonga dia nitapahany lasa izy niakana teny ambony tendrombohitra dia lasa indray izy mivavaka dia ny olona miteny oaizy ianao e oaizy ianao e tsisy ahoany an'izay oaizy ianao fa aminy ohatra ny chargeur ilay fivavahana fiombonany amin'ny rainy halleloia rehefa lobateny ianao tsisy ilana ny telefôny intsony ka tsy maintsy misarge io fa ny tena tsara tsy manimba bateria eo amin'ny tontolo ara-panahy ny fipetrahan'ny chargeur maharitra eo amin'ny appareil ampiasaina tsy manimba bateria afaka sady misarge no miteny amin'izay connecté aminao sy tia tanana mafy be ho an'Andriamanitra rehefa feno azy ianao inona ny zavatra mitranga hoentiny ampahitany zava-miafiny ianao izay tsy hitany hafa ny apôstôly Paoly dia nilaza hoe izay tian'Andriamanitra ozy izy dia ampahafantarin'Andriamanitra ny lalina ho am-pony Korintianina voalohany toko 2:9-10 Korintianina voalohany toko 2:9-10 zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta fa iza ny olona mahalala ny eo am-pon'ny olona afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany ary toy izany koa tsy misy mahalala ny eo am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany rehefa mahafantatra dia hoentiny fanamasina ao am-pony ianao mahalala ny zavatra rehetra tandreny mety ao anatinao ny fanamasina fa mbola tsy mandresy izy fa ho fotsiny satria lavinao izay asa sainy ataonao lavinao ny feoany mila mianatra tsika izany miainy dia makatoa ny fanahy masina io nofo be io mila resinao raha teo champion ianao hoentin'Andriamanitra any amin'izay tiany hitondrananao rehefa feno azy ianao dia feheziny ny fihetseponao izany ny alalàna fa hoentiny ianao tsy ilay karazan'olona taloha dia zay efa ao amin'ny Kristy e dia nindray ny andraisan'ny olona be dia be an'ilay tenin'ny pasteur lanjo teo ilay hoe araky ny atombon'ny ota no itombon'ny fahasoavana io aran'ny fahasoavana ny dikan'izay raha tsy manota ianao izany tsy mitombo ny fahasoavana tena ozy izy ny devoly toy izy ozy ny devoly fa anaela androany fampianaran-diso ny antony fahasoavana mitobaka miandry dia zao le fioaran'ny fitiavany mandray ianao ao anaty fiverenana na gravy biazany erera nataonao zay ny tiany Paoly ho ampitaina mpino ao anatin'iny tsy hoe zanakadalaka mibebaka akory fa vao miverina ao an-tranony rainy fotsiny hitany hoe iny izy eny dia ny fiininy atao vitany fotsiny ianao manenina amin'ny ataonao fa tsy tonga saina izy raha tsy tany amin'ny any kosoa tonga sainy verina ny fiverenanao no tsenain'le fahasoavana goavana tsy vonina ny hitanisak'orony nataonao misy ambokambony viany sa tena ritra daoly satria tsy mikajy le ray be fitiavana manaiky ho faty antoko amin'ny toeran'le zanaka tsy tonga saina fahadala tsy mikajy izy dia indraindray le zanakadala tsy mahafantatra kory hoe amin'ny fomba hoana dia inona ny zavatra mitranga fa ny andany ny anao zay zavatra tsy mety foana ny ivelany ihany ary le fandaniana amin'io mapotika ny tenany satria sotro migioka mifoka mijanga ny rehetrarehetra zany tosikili baba ny ainan'le zanakadala ny ivelany ihany fa rehefa tonga tany amin'ny any kisoa izy niverina ny saina ayve ny fiafarany reto zavatra reto tena miaraka izay soton'le kotelety tony rehefa kelikely mihaino avy ianao sa tsy mihaino todika ny saina na tsy aro ny rainy izy ody any amin'ny ray koa dia vao hita le dada nisy anandro efa mijery foana hoe ay zary izay zanako izay rovina ary vao ody izy zay lehibe ny fahasoavana ny fitsenany tamin'ny famindram-po tsy nisy fanamelohana ary zay misy lazain'ny Paoly tsy nisy fanamelohana amin'ny Kristy Jesosy nandray ny devoly mbola te azonanao io satria mietrehitra ianao tsy tia nitsony ianao rehefa namony olona dimiko ianao ary olona efa nifototrako ny fianakavianao akaiky mihitsy ny nandrinao ianao ary olona ohatratra atoroko anao mihitsy le toetra sadika mbola azo ny fanamasina vela ianao ary olona ohatrany efa nareo rehefa nandeha lavitra olona firy zao rehefa tapaka lalandray tamin'ny nataonao fa iny ianao miaraka amin'izany vesatra rehetrarehetra zany alehibe amin'ny fahotana no verina miteny amin'Andriamanitra hoe iverina
efatrotraky niotanatao na tokony fosasaina matoky ny fosiny saiko fa tsy mba ho lavinao fa tsy mba ho lavinao indro atolotro eo amin'izay sady manokatra ny fonao ihany ianao indro atolotro ho anao toko izany tenako miaraka aminy ireo falotoako sambarivo sy fino aminy sandrinao mialoka mbany elatra androany te hifeny fihetseponao ny fanamasina safidy ny hotariany no anotokana ireny aza manaiky ny saina hoe refiditra tsetra izy dia zavatra vitanao no ataony fa ozy izy Ezekela rehefa feno ny fanahy ozy izy dia noentiny fanahy teny amin'ny loasa feno tola maina masonao izany fitariany noentiny tsangatsangana ta izy ianao zao metimety zany oetiny fanamasina zany zao tonga dia any amina toerana paradisiaka dia tenina faran'izay tsara indrindra eny amin'ny bord de la mer non noentiny mba hisetrasetrany ao anaty fitondrany hiatrika tolamay no velomina dia izy ny fanamasina tamin'ny Ezekely maminany amin'ireo tolamainy ireo dia teny eny izy hoe fanatona amin'ny namany samy namany eritrereto ny tolamoja sy ny tolan'ny ranjo ny Bertrand ohatra tsy nikambana tamin'ny tolan'ny ranjo Stéphane mihitsy fa samy nahalala ny tolana sy ny namany avy ireo tolan'ireo nanatsaina ny tolana rehefa niteny Andriamanitra eo ambany fitariana hoe ianao entiny wow tsy mifendra ao anaty olana raha ianao zay le mifendra ao anaty ady be reny mbola tsy noentiny tsara ianao mbola misy zavatra tsy votsitra ao mbola misy zavatra nazononao fa rehefa amboarina tsara ny communion mety ny fiombonanao amin'i Jesosy mitsotra aminao fa ao anaty communion tena mety na fiombonana tena mety mora tariana kely zany ianao e tonga dia sensible tonga dia mora hoe raha zao nasy fanamasin taoko dia ataoko le izy dia matetika ao anaty adina hitanan'ireny tompo maso kely fotsiny zay moa ohatrany dia voatr'izay misy taona mangina fa mijery amin'ny fahalemem-panamaso mivadika ohatr'izao dia nidika niny masom-bory mailala mijery iny dia zao hoe vady sao dia mihoatra ny zavatra izany fa alao tena miverina ao lelon'ny ihany alleloia raha vao nofiny eo aminay dia ndraindray no hitan'ny olona mpiara mivavaka rehetra ny pastera kosa nareo rehefa miresaka tsy teneniko ny pastera kosa efa tiany pastera mihitsy no fanahy mandehandeha ny olona ianao ane fanahy ao anaty vatany fanahy ao anaty vatany ianao fanahy fa tsy nofo raha tianao no entiny nitsangana amin'ny toerana misy ianao Alleluia Alleluia fanamasinao androany zay dia tianina fahatsapana amin'ny fahafenonao miasa eo fiainanay tena feno zay feno ianao ny fiainanay ny ao anatinay ho eto afovoaninay andrakotra anay eo tampindohanay ary tarika anay amin'izay lalina rehetra lianay tsy afaka nanantoky nitsika ny fahafenony raha tsy miombona tsara tsika
amin'ny jesosy jesosy reryany ny filazantsara soa alleloia jesosy reria filazantsara soa nentenireo ompo torina mina maizina iza rehetriza nefa eny mazava naposaka mina tizatsika ihany jesosy reriany no ivavana nyanarany rery no fanavotana ny olona rehetra no ando alika etiantanikatra traniantanitra jesosy tsy miova ataontsika farany jesosy tsy miova omaly siany ary mandraky zay fa tsy mamitaka mifonao antsika eo jesosy reriany reno isarana akipio masona jesosy io fantatra efa eto anivonay no amin'ny alala ny fanamasina misaotra jesosy ny famonjena misaotra fa raha adaly zay dia nafoinao ny lampandray toerana feno voninahitra ohatrany mahita zany zay hoe teo amorona zordira faran'izay maloto zay fakofako ianao avy any amin'ny palais volamena tsy kasindalitra feno famirapiratana sy diamondra dia iny ianao nidina satria le sarobidy aminao no very ary efa tonga teo amin'ilay fakofako ianao dia nanaiky mihitsy ianao aka ny toeranay hoe raha tsy maintsy hoeto ny tambony faratsy ny olombelona dia lao hoeto ah fa mandehany ianao maka ny toerako misaotra jesosy ny avitiavanao akopio masonao dia ataovy sary an-tsaina hoe nisy fotoana ianao nanao zavatra tsy nety dia hoe tonga anatin'ity sary ty ianao lasa ianao ny azakazaka fa ny zavatra tsy nety nataonao avy namon'olona ianao dia niosondrany akanjonao dia rehefa tonga teo fotoana anankiray ianao nanenina fa tsy tianao atao ilay izy fa nefa vitanao ihany no nietraketraky ny devoly sy ny fanaiky anao ampiasainy dia lasa ianao nitsoaka ny azakazaka dia renao hoe nisy olona anankiray tsy nanao nininina izy fa eo amin'ny fiadanany sy ny fitsarany dia lasa ianao nyteny tamin'ilay olona hoe tena manenina tena tsy hitako tsozy atao tena nanenina namono an'ilay olona fa inona ny tokony ataoko tsisy afaka monjy antsony dia zao nataon'ilay olona hoe hoeto ty ny akanjo anao miosondra ho anaovako dia mipetraha eto amin'ity toerako ny akanjoko anaovana zany anoho ny azakazaka tamin'izay nandehananao dia lasa le tsy nanatsiny no nikapohana teo mitoeran'ilay olo marina le olona nanatsiny dia lasa niafina tao amin'le fanamarinan'le ray tsy nanatsiny ilay nanatsiny mba ho velona izy betsaka ny andalana nataonay Jesosy fa tsy mba nanisany reny ianao noho ny fahasoavana sy ny famindramponao
fa tonga ianao amin'ny toerana anankiray tia hita ny fijoroanay amaly ny etaentanao mba ho tarianao ny fananao masin'izay anakaiky ianao sy ianao ny sitraponao no ny alehibe ny fitiavanao Jesosy dia tonga nampanitrany ianao mba nananay fiadanana sy fitsarana ary arena Jesosy tonga natao tsinitsininy ianao nanaiky hatramin'ny azo fijalinana satroana tsilo ny lohanao nanaiky ilay fonina sonomboana ianao eny fangiry fona sy ny latsany Yesu tamin'izay tsy nataonao akory fa noho ny nataoko Jesosy manantona anao ary androany teteny aminao misotra ary lanjany izany fisaorana izany dia atonga hiverina mba hitoetra amin'ny sitraponao mandrakizay tehirizo amin'ny afo ny fananao ary tehirizo atoko mandrakariva mandra-piavinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ho anao izay mandre ny feoany valeo izy teneno avy ao am-ponao ianao ny fiainako ianao ny rehetra amiko ianao ny iriko ianao ny ilaiko ianao Jesosiko amen. Jesosy tamin'ny alazina madiana azy dia nandray ny mofo izy rehefa mivaki mofo ka nisaotra izy tia ny tenako izay vakiana ho anareo izao natao ho fahatsiarovana dao tsika hisotra azy misora azy efonao manontolo taka izany koa ny ranom-boaloboka hozy izy tia ny rano fanekena vaovao izay nalatsako anareo ho famelana ny fahotanareo ka nao vinanao vinareo mihinana amin'ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'i Jesosy sy niverenany indray tady diory fiangonana misy ray tianao misy ray efa mato anao ary izy no antony izao fotoana izao ny amitodika anao eo naminy sy fakahita aminy ary hitaherin'ny fahafenony amin'ny alalan'ny fanany ao anatinao misora azy misaotra Jesosy ny amin'ny rano sarobidy misaotra ny amin'ny afo ny fahafenonao amin'ny alalan'ny fanamasinao anatinay inoko fa eto ianao miaraka aminay androany feno izay rehetra Jesosy dia ataovy mananantoko izay fa ny fahatsaranao eo amin'ny fiainanay dia ho voatahiry mandram-piverinao apakatra anay eo aminao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Za misy mihetsika tsika mazoa toerana no fanatritsika sy filazana foy aorin'izay tsika hiary hivavaka hangataka ny fahafenony eo amin'ny fiainantsika. Alleluia. Alleluia. Faly miarabantsika marobe amin'ny anaran'i Jesosy dia hanatanteraka ny fanatitra fahafolon-karena sakrifisy itsika izao dia manentananao mandrakariva araka dia fanambara hoe ny fonao no jeren'Andriamanitra voalohany dia ataovy resy lahatra ny ao anatinao rehefa manolotra fanatitra ianao hoe tena lasan'i Jesosy ianao. Amen. Tena lasany tanteraka amin'ny mombanao rehetra dia mino aho fa anao an'izany tsika tsirairay avy. Amen. Amen. Tahaka izao ny fotoanantsika indray eto amin'ny asa fanompoana miarabantsika izay izao vao tonga eto dia manonona fiadanan'ny tompo amintsika ary mino aho fa hifampitantana eto foana tsika tsisy miala zany eto. Amen. Tsisy miala eto fa mifampitantantsika mandra-piavin'ny tompo. Ny sampana décoration rehefa avy eo mijanona normalement tokony hoe mivory any bypass ny sampana décoration fa noho ny amin'ny antony dia mijanona etontsika rehefa avy eo. Nareo moa zany fa za tsy décoration mijanona etonareo sampana décoration rehefa avy eo dia tahaka izany koa rehefa avy eo tsika miaraba ny mpanompon'Andriamanitra mianakavy ny amin'ny fahatratrarana ny andron'ny Pentecoste dia isorantsika ny tompo zany. Rehefa avy eo ihany koa
ny fiarabana ny tsingeritaona naterahany zay teraka volana mea dia arabaina rehefa avy eo. Dia mbola rehefa avy eo ihany koa rehefa vita amin'ny fotoam-bavaka dia ny fotoanan'ny club d'ado, fotoanan'ny tanora zay mahatsiaro tena tsy miankina amin'ny afotson'ny volona, miankina amin'ny taona fa everina fa mbola lasaky ny fito amin'ny fitopolo taona daholo tsika. Misy fotoanan'ny tanora rehefa avy eo, fotoana mahafinaritra be zay iarahantsika rehefa vita amin'ny fotoam-bavaka rehefa avy eo. Tsy adino ihany koa ny fotoana misy vondrom-bavaka, misy fotoam-bavaka, ny sabotsy hariva sy ny lahady tontolo zay isaky ny faritra na isaky ny quartier dia manentana anao mandrakariva satria reny fotoana ireny zany ahafahantsika manamafy ny fiombonantsika amin'Andriamanitra, fotoana ahafahana miomana amin'ny fampiakarana, fotoana ahafahantsika manana intimité amin'Andriamanitra, mahalala an'Andriamanitra ary fantatra Andriamanitra ihany koa. Reny fotoana ireny misy eny Tanimena, misy eny Fort du Chêne, misy any Mertsiatosika, misy any Rivomamy, misy any Tsoronomandidy, misy any Mahintsy, misy any Tsirabe, misy any Manakambahiny, misy any Andoharanofotsy, misy any Ambomangakely, zany rehetrarehetra zany, misy any Ambolokandrina. Reny fotoana rehetrarehetra reny manatona mpanompon'Andriamanitra anao dia anontany hoe aiza ny quartier mety misy anao, aiza ny akaikikaiky anao, roviana le fotoana dia afaka manararoatra n'ireny fotoana ireny isika. Ankoatran'ireny araky ny mahazatra ampahafantarina antsika foana dia misy ny sekoly isa-maraina etsy amin'ny super U Analakely, deuxième étage manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 8 ora sy sasany. Latsinainy manokana dia ifatoantsika momban'izany hoe sekoly mpamahana olana, tsy hoe olona manana olana be tena tsy azo vahana mihitsy ny tonga ao, fa misy ao tena tsy manana olana fa ampiasain'Andriamanitra mahany olan'ny hafa. Fa raha manana olana ihany ianao dia tena manentana anao araka tsy hitanareo ilay vavolombelona rehetrarehetra teo, tena lehibe loatra Andriamanitra, lehibe loatra Andriamanitra. Raha zay ianao mba raha misy fotoana ihany araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo hoe manetry tena manatona an'Andriamanitra amin'ny fiarahana mivavaka tahaka n'ireny fotoana ireny. Dia latsinainy sekoly mpamahana olana, ny talata sekoly mpanasitranana. Mino fa efa sitrana sady ianao, amen. Fa raha ohatra anao ka mbola misy zavatra tianao hositranina ao amin'ny fiainanao andavanandro mihitsy na ny eo amin'ny vatanao dia tongava foana amin'ireny fotoana ireny, fa Andriamanitra koa mijery toe-po. Efa hitany hoe tena mangetaheta ty olo ty, na dia tokony tsy ho aty ary izy fa nataony voalohany dia ho hitanao zany Andriamanitra zany miasa eo amin'ny fiainanao. Dia ny alarobia sekoly ny tokantrano sy ny fanambiana toetra, araroty reny satria tsy hoe ilay olona ny sarabady foana ny tonga ao na ny olona tsy manambady, fa olona misy manambady tsara ara-dalàna fa manamboatra ny fanambadiana tsara eo amin'Andriamanitra. Dia tena hoe tsara mahafinaritra ny fiarahana amin'ny tompo ao anatin'izay. Misy ny radio hvkl-mission 90.8 FM, misy koa ny eo amin'ny tambajotra serasera hvkl-events izay ahafahanao mihaino mamerina ny tenin'Andriamanitra. Raha sendra tsy afaka ianao dia afaka mijery direkta ny fotoana rehetra izay iarahana amin'ny hvkl-mission. Misy ihany koa fandarana amin'ny Kolo TV isa-maraina ny amin'ny Amité TV, ary misy ny ao amin'ny Fréquence Plus TV canal 111 Star Times izay amin'ny 5 ora sasany maraina ihany koa zany rehetrarehetra zany domokely ny eo akaikinao ho anao zany hoe tsy ho an'ny pasteur zany hoe fa ho anao. Domy tsara izy ohatrany zay miketrona be ilay anina rehefa domina hoe inona koa ty fanondony ty. Alleluia. Ndao tsika hitsangana hisaotra ny tompo ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Misy antony zany rehetrarehetra zany ary ianao no antony zany, ianao no tian'Andriamanitra ho kasihana. Injiro tiany loha anarany tananao hanolotra ny fanatritsika iray eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay. Saotra tompony amin'ny fitiavanao, tsapanay zany fitiavanao zany, tsisy ninona azo anay ambara Andriamanitra fa tena manaiky zay ny fitiavanao. Manaiky zay fa mbola miteny aminay ianao,
manaiky izay fa mbola tianao karakaraina amin'ny fiainanay ary izany indrindra no anatonana ianao amin'ny alanan'izao fanatitra izao. Tompo, raha izany ho anitra kasitrahano voninahitry ny anaranao. Tsy mivoninahitray, tsy momba anay fa ianao Andriamanitra. Ianao te hifandray aminay ianao, dia izany mbola ahafahanay manatanteraka an'izao. Tompo, kasio ny tsirairay avy, enoy ny tsirairay avy, dia tahio ny tsirairay avy Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika tehaka mafy. Voninahitry ny Tompo. Alleluia. Ataontsika tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Alleluia. Mbola mpitsanganana avy hatrany dia rabitsika tokantrano vao zanak'Andriamanitra, zanaka atao amin'ny asa fanompona, zanaka pasteur Rodolphe. Ataontsika tehaka matsara ho an'i Jesosy. Andray ny pasteur Sharon sy taty Priscilla. Tehaka mafitsika ho an'i Jesosy. Amin'ny anaran'ny Jesosy, amin'ny anaran'ny asa fanompona ray amanontolo izay rehetra izay vory laniny eto, dia miaraba anareo mivady. Tain'i Jesosy indrindra dinga anankiray ngeza be ao anatin'ny fiarahana amin'i Jesosy sy ny fananganana ny tokantrano no vita soa sy tanteraka teo amin'ny fiainanareo. Manonona ny fiadanan'i Jesosy ary miaraba ho tahin'Andriamanitra indrindra, ho feno ny fahasoavany sy ny fahatsarany hatrany. Jesosy ampiasa, Jesosy anangana, Jesosy omba anareo. Aninjitra ny tanantsika isika fiangonana, isika mpiara-manompo ho amin'izao tokantrano izao, dia tahaka ny fanaontsika rehefa miaraba dia hivavaka isika. Tsy hofirano ihany koa izay avy any anatin'ny fonao mba ahafahan'Andriamanitra miasa amina fandraisana anjara mambavaka ataontsika miaraka amin'ny tian'ity ny amin'ny fahatanterahany sitrapon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'izy mivady. Vavaka isika. Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, misaotra fa ianao no mitantana, ianao no mitondra, ianao no mitarika ary vita soamantsara ny raharaha, ny nanamasinana ny tokantranon'ny pasteur Sharon mivady. Mankasitraka anao izay satria ianao no mampiray azy ireo. Vavaka izay Jesosy ho tokantrano, manana ny fanatrehanao, misy ny fanatrehanao, rakofa ny fanatrehanao ary tokantrano ao amin'ny fanatrehanao. Vavaka izay Jesosy ny amin'ny fandresena ho asehonao amin'izao tokantrano izao, ny amin'ny fahombiazana, fahatsarana, voninahitra, taranaka sy ny ankizy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, ampifalan'ny raibe sy ny renibe. Amin'ny anaran'i Jesosy, iofalan'ny dadatoa rehetra sy ny nenitoy ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy, zany hika mpifalian'ny mpanomponao izany Tompo, tsy ataonao latsaka tany. Vavaka izay Jesosy, fiadiana rehetra voaforona amelezana an'izao tokantrano izao, tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy. Lavitry ny loza, lavitry ny fahafatesana tampoka, lavitry ny aretina, lavitry ny accident. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra betsaka. Miara-mivavaka izay mpiara-manompo mpiray tampo, ankokonany iray, ho asehonao hatrany ny voninahitra ao. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Atolotra anareo amin'ny tian'ity ny Baiboly, rakitra misy ny tenin'Andriamanitra, afototry ny fiainantsika, ny manantsika, ny fiavian'ny mpapakatra. Luka 4:12 dia manambara amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa izao no hanome anareo vava sy saina izay tsy ho azo ny fahavalonareo rehetra valiana na resena. Manao ny pastora Rodolphe avy amin'ny hvkl-mission maneran-tany. Ka misolo tenany rehetra manolotra nareo an'izany Baiboly zany sady miaraba tain'i Jesosy. Félicitations. Iny Baiboly iny dia hosavaina isam-bolana.
ny anao koa zavainana e mba ho baiboly tsy misy tramokala lavitry ny vovoka ohatra manomboka rovodrovotra mihitsy satria sokafana marainako sokafana atoandroko sokafana rivaka velarina amin'ny ala tsy dina mihitsy amin'ny fotoana toriana satria ao Jesosy no hiteny sy resaka aminareo. Tiaka mafitsika ho an Jesosy a mahazo toerana ay azavady sotra tompoko makasitraka tompoko tsy hoe sanatria hoe kabary famaliana kory sanatria fa atao poky kely ty teny ty dia ho ambaraka eto androany misaotra ny tsirairay avy amin'ny fitondranam-bavaka fahita ny tanan'Andriamanitra ny tatana ny tokantrano tena hoe na ny préparation na ny inona na ny inona hatramin'ilay famoronana ny tenen'ny papa teo a tsy avy amin'olombelona fa avy amin'Andriamanitra dia misaotra anareo ny amin'ny fitondranam-bavaka. Manaraka izany dia tena niteren'ny fanamasina androany a hitodika manokana amin'ireo ranabavy izay nampiresahana tamin'izany tsy hoe misy lista akory ka vitsivitsy nareo fa mifona tompoko a hifonako ny tsy fiandrasako ny fotoanan'i Jesosy mifona raha nandratra ny fo a raha niteraka fampanantenana dia mintsy matoky hoe ho atsangan'i Jesosy ny tsirairay avy a ary ho tonga ihany koa amin'izany tanjona tian'Andriamanitra hiaviany izany. Dia manomboka androany izany dia manana andraikitra nareo a manana andraikitra be nareo a dia tsy iny izany fa nitondram-bavaka ho eto am-bavaka dia misaotra meloa tompoko. Mahazo toeranareo a voatany ranabavy rehetra ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen amen. Manarak'izay moa tsika amin'ny mission antsika dia miazakazaka manateraka ny asa mbola misy tokantrano anankiray koa ny roso amin'izany fanamasinana izany hoe mangataka ny tonton dalista tioby hiakatra vetrany eto koa mba hahafahanay mpiara-manompo aminareo miaraba anareo sy mivavaka ho anareo dia tsika hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Anisany tompona andraikitra moa zareo amin'ny Any Kristy radio mandefa ny mission ny hvkl-mission dia avy amin'izay no anisany natateraka n'izao fotoana izao dia miaraba anareo mivady vita soa ny rosoana tamin'izany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'ny asa fanompona rehetra faly be zay falitsika ny fifaliantsika dia izao fandresena mandresiny sitrapon'Andriamanitra tsy tokantrano ny afikafina tany fa tokantrano nentina teo anatrehan'i Jesosy hiariary mba izy no ampiray sy anamasina. Mirary soa zay tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amin'ny anaran'ny asa fanompona sy ny mpiara-manompo rehetra ary misolo teny ihany koa ny pasteur Rodolphe zay etsy izy fa misy fandamina dia izany mandray fitenenana mankasitraka mo général dia ho tahiany Jesosy ny tokantranonareo ny tompo izay natateraka ny fotoana iny nefa melo lalana amin'izay rehetra hitondrany ny tokantranonareo izy no hiantoka ny fiadanana ameno amin'ny fahasoavana ary ampandresy amin'ny lafiny rehetra tahaka ny fanaontsika araka volazako totsy ataontsika mpahazarina fa tena ataontsika amin'ny fotsika ray manontolo dia indrindra le ranabavy rehetra le voalaza teo tena fitsoro tsara alleloia ainjiro ny tananao dia tena mivavah izany anie nampianarana Jesosy atsika eto tsy zava-bavoana izany dia tena hivavaka tsika Jesosy io misy tokantrano ray vita fanamasinana dia tsofirano dia aza miteny amiko hoe lany tamin'le teo misy hafandray ao ka ao satria fa lasa iny dia soloan'Andriamanitra vaovao vavaka isika ray aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ndreto ny tokantrano nentina teo anatrenao tamin'ny herin'ny androany tonton dalisy tatioby tao ampon'izy ireo tsy miafiny ny anajanao atonga tokantrano izay ahoriny ho amasininao sy ho ampiraisinao misaotra betsaka izay ny amin'izany dingana izay ny tarihan'ny fanahinao azy ireo vavaka amin'izao tokantrano izao izay mba ho tokantrano
misy ny tananao feno anao araka le fampianarana nomenao androany Jesosy dia ny fanahinao ny ho ao anatin'izy ireo, ho eo amin'izy ireo, ho eo ambonin'izy ireo andrakotra hery azy ho tonga vavolombelonao ny fisiny ho vary ary indrindraindrindra izy ireo ho ao aminao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy asa fanompona mahavokatra ty asa fanompona ty amen. Vavaka trano izay mba homenao indray izay anjara taranaka ho an'izao tokantrano izao. Ho fenoanao hatrany ny fiadanana, ny fifaliana, ireo karazana fahatsarana sy fahasoavana. Inona amin'ny fony manontolo fa ianao ilay mpampandresy manangana azy tokantrano izao ho amin'ny dingany fandresena feno voninahitra. Ireo karazana faharatsiana tadiavin'ny fahavalo izay atao dia hozonina izany tsy ambinina aminaran'i Jesosy fa eo an-tananao tsy misy maharombaka izao ankohonana izao. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Saotra ray aminaran'i Jesosy amen. Hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Ezekela toko 1:10 ny 9:10 tapany A voalohany. Dia anaran'i Jesosy dia omeko fo iray izy ary asiako fanahy vaovao ao anaty nareo. Manosy ny etona pastora Rodolphe Malala hvkl-mission. Ho atolotra ty baiboly ty ho raisina noty, ho raisiny brigade de surveillance de la Bible BSB sampana vaovao ato amin'ny asa fanompona ny adresinareo ary ho savaina ny fomba fampiasanareo an'ity baiboly ty ho araka ny tokony ho izy. Dikan'izay mirary tompoko amin'ny anaran'i Jesosy ho eo akaikinareo mandrakarivo ty boky ty fa ato Jesosy nametraka ny teniny ny révélation izay manondro azy araka le teny izay nomeny tompo anareo ho fo iray miarahanareo mitady an'Andriamanitra, manaraka an'Andriamanitra ary miomana fa hiverina izy aka anareo. Dia omeny zany ho voninahitra Andriamanitra irery ihany ary misolo tenany rehetra miaraba manao câlin tahin' Jesosy tehaka mafy ny rehetra. Dia tsika tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy mazoteurany nareo. Mangataka ny tompona anniversaire rehetra zafady mba hidiny ety aloha ety fa hivavaka ho anareo izahay ary pasteur Rodolphe. Hainao koa zay fa anao tamin'ny farany tamin'ny anotsy teo. Zafady. Le tompona anniversaire ampitiavana sy amin'ny fahalemem-panahy mandrosoa tompoko hoentina mbavaka nareo. Aza mbola miala fa mbola hivavaka isika. Dia sotra Jesosy ny amin'ny fahasoavanao sy ny fitehirizanao. Mahafantatra anao io fa tombonandro dia fanomezana tsy hainy faniriana efaina. Tsy avy amin'izay manirina izay miazakazaka fa avy amin'Andriamanitra miantra. Matombola nomen'Andriamanitra tombonandro izao androany ho antsika tsirairay avy dia fitiavan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika izany. Anjero telo ny tananao fa hivavaka tsika ho an'ny zareo izay tompona anniversaire tamin'ity volan'ity. Atsangana ambony koa ny taninareo eto aloha ho an'izay afaka manao an'izany ho an'izay tsy afaka dia afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsodrano an'ireto zanakao reto Andriamanitra. Tonga eto izy manome voninahitra anao satria avy aminao ny tombonandro, avy aminao no hery, avy aminao ny fiainana. Tsofina randro Andriamanitra ho ambina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny izy tahaka izay nambina amin'ny fiainam-panahiny ihany koa. Dia aoka izay antom-pisiana rehetra mbola ilanao azy matoa nomenao tombonandro izy ho tanteraka tsy misy sakany eo amin'ny fiainany. Ary natohino na asan'ny fahavalo ny fiadiana rehetra izay voaforona amelezana an'izy ireo nety dia tsy ho ambinina mandrakizay. Anao ameny ny androny nisan'ny androny amin'ny fiadanana, amin'ny fahasoavana, amin'ny fahatsarana. Ianao tanteraka eo amin'ny fiainan'izy ireo izay tena tsara sy mihoatra lavitra avy aminao. Mihoatra noho ny fahaizany faniriny manokatra ny fony amin'ny etaeta hikasianao ny fiainany. Ianao ilay Andriamanitra mahafantatra ny farany hatramin'ny voalohany. Ilay milaza izay mbola tsy natao akory. Ianao atanteraka an'izany eo amin'ny fiainany tsiray avy isan-tokantrano, isam-batan'olon'Andriamanitra. Ho ankonana feno fiadanana, feno fitsarana, feno fahasoavana. Ho ankonana tena tahinao na amin'ny fanahy, na ny ainy, na ny fiainana andavanandro. Tsofoko ranonareo ela velona.
tsofoko ranonareo tanteraka ny fiazakazanareo tsofoko rano ene nareo amin'ny anaran'i jesosy kristy avy any nazareta atomombana ny antom-pisinareo eto amboniny ity tany ity mandehana fa ny taona ho avy indray dia ho tehirizin'Andriamanitra nareo tsy ho azo tsampona na loza na faratsiny izany nanome voninahitra n'Andriamanitra nareo dia mbola hoeto indray nareo amin'ny heriny akasitraka n'Andriamanitra rehefa tonga ny taona toy izao tsofoko rano amin'ny anaran'i jesosy kristy avy any nazareta nareo tanteraka izany ho voninahitry ny ray zanaka ny fanahy masina antsika rehetra na hoe amen da hoary to verina any amin'ny toerana izay voameta tanana sy tia tanana mafy jesosy mani jesosy iao ani jesosy iao tsy vetivetiany fa omandrakiza avetsika ihany any jesosy ao ani jesosy ao mangataka ny pasteur sarehetra sy ny tompona andraikitry ny sampana velona eto amin'ny asa fanompoana mba hiakatra eraka amiko eto ho tahaka ny fanaontsika rehefa tonga ny fety fankalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra ataony eo anivon'ny fiangonana dia matsiarintsika ny asarobidiny izany amin'ny alalan'ny fiarabantsika indray aman-dreny am-pinoana atao tokantrano tahaka ny tamin'ny pasika le farany teo fête de mère dia le ho avy avy eo fête de père dia mois de juillet anniversaire sahoana paster mandroso toka dia misy aniny ihany iny ataontsika mpitiavana le izy raha sendra tsy niomana ianao dia tsy misy tsiny satria fifaliana no anaovantsika an'izany amin'ity anio ity efa voangana le boby le fanomezana anaran'olona izay mantsy le boby any fa eto izy Itayanao anye Jesu nitanani iaruanao kanaizanai zaisianao Itayanao anye Jesu Itayanao anye Jesu Itayanao anye Jesu nitanani iaranao kaninuni nunaise Itayanao anye Jesu kaninuni naiseo kaninuni nunaise Itayanao anye Jesu farany kaninuni
Alléluia. Ndretindray zay matsiaro a ny asaribidiny zavatra ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika miaraka. Ary androany mahafinaritra kely satria ny pasteur sy ny tompona andraikitra misolo teny eto dia misy avy any Paris, misy avy any Tamatavy. Zany hoe sady national zany no international. Zany hoe misy dingana itondran'Andriamanitra fahatsika tena hoe miombona. Matsiaro voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe atao ahoana ozy izy ny anehoana tian'Andriamanitra tsy hita raha tsy maneho fitiavana ozy izy amin'izay rahalahy hita maso apetraka Andriamanitra. Ny fifaliana ao anatin'izao hoe matsiaro isan-taontsika ny vanim-potoana amin'ny Pentekosta na tanteraka an'izany hoe fanamasina nidina nandrakotra hery ny fiangonana dia ny fifaliana amin'izay nataon'Andriamanitra dia asehonay amin'ny fiarabana anareo ray aman-dreny am-pinoana atao amin'ny asa fanompoana. Marina fa lelafo ray isaky ny tapon-doha fa nisy Petera tao natsangana ho mpitarika ny apôstôly sy mpianatra. Miarahaba tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izay asa fanompoana ray manontolo sy ny zanakareo rehetra manatrika eto ny mpiara-miazakazaka. Misaotra trany, misaotra betsaka. Fotoana ohatr'izao dia hanararaotana mandrakariva an'izany satria ny fampiasan'Andriamanitra anareo dia fitahiana ho an'ny asa fanompoana. Ny tompo mametraka ny teny ao am-bavanareo, manangana fiainam-panahy ary raha manangana any amin'ny émission, any amin'ny mission sy ny séminaire maro samihafa dia izay eto am-potitra inko dia hatsangany tompo amin'ny fampiasany fanamasina anareo. Izany no antony mahatonga an'izao fotoana izao tanteraka sy tonga ndray iarabana tompoko hoe tahiany Jesosy indrindra ny fanamasina nampiray atsika, nampiaona atsika hitarika hatrany, omba anareo ampiasa anareo, ameno anareo ary asa eo amin'ny fiainanareo. Amin'ny anaran'i Jesosy manarak'izay ny teny mpisaorana sy ny teny mpitiavana ary ny teny mpankasitrahana dia matery avy any anatin'ny fo arahana amin'izao vola izay omenay satria faly izay tsotro izao fotsiny. Dia tongava soa amin'izay dingana tiany fanamasina hitondrana. Eo tsika miara-manompo, eo tsika miara-mifanohana amin'izay tiany fanamasina ho atao sy hitondrana. Anao vavaka tsika satria mila vavaka mipitarika. Ny mpitarika mivavaka ao antsika fa isika ihany koa tena mila matsiaro manao sujet de prière ho an'ny pasteur atsika. Ataontsika ry vavaka. Ray aminaran'i Jesosy natao izao fahatserovana amin'ny vanim-potoana amin'ny Pentekosta nampidinanao ny fanahinao. Ameno andrakotra hery ny fiangonana voalohany dia manararoatra izay miarahaba an'izao mpanomponao reto ankonanao reto Jesosy ary mivavaka izay lay fafenoany fanahy, fitarihan'ny fanahy, lay fiasan'ny fanahinao izay efa nataonao hatramin'izay sy le mihoatra mbola tsy hitanay ho ataonao eo amin'izy ireo izay natsanganao sy napetraka eo ray aman-dreny am-pinoana hitarika an'izao asa fanompoana hitahiana ho anay tsirairay avy izao. Dia misaotra ray eo, misaotra betsaka, misaotra trany, mankasitraka amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy a Nazareta. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Amen. Tiaka mafitsika ao an' Jesosy ary ny fofeny fisaorana avy aminay menakavokely sy ny ankonana ny fisaorana an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra amin'izao andro Pentekosta izao sady miarabantsika rehetrarehetra ihany koa fa androany moa tsika miona fa raha rapitso le fotoa mpankalazana ho amin'ny fiangonana rehetra dia androany ny fotoana eonantsika dia miarabanareo hatramin'ny Pentekosta ary samy manao fety sambatra daholo ao amin'ny fanamasina indrindraindrindra ny mpitandrina sy ny mpiara-mivavaka rehetra koa dia mahatsapy izay hoe tsy mandeha irery izany mifanohana eny sika na mambavaka na mikosony lohalika kely miforotra any amin'ny kolisy tsisy mahita any tena manampatsapany izay hoe misy manohana mato mbola mijoro ohatr'izao amambavaka ny ambadimbadika any satria tsapanay hoe tsy avy amin'ny herinay na tanjaka ilay izy fa Andriamanitra miandry
ary famindra-pony koa miaso amin'ny fiainanay ny fisianareo dia misaotrany amin'ny famafazana sy ny fitiavana voaray zany tompoko dia amin'ny fofeny fankasitrana ny mezana voninahitra n'Andriamanitra koa ny amin'ny fisianareo mbola hiaraka entsika noana mandra-piveriny Jesosy eny amin'ny raha manoloranitra ary inoko a fa tsy tsahatra izy fa hiteny sy anaitratsika mandrakariva mba handrofontsika tsara ao anatin'izany hoe fanolora-tena mendrika araka ny sitrapony izany ho voninahitra ny anarany makasitraka tompoko tena misaotra Alleluia. Afofany amin'ny lanitra ary ny taranao dia ndaontsika hisaotra n'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo. Misy olona ve eto amin'ity toerana ity tena mangeta ety izy ny ho fenon'Andriamanitra. Atsangany an-tananao. Zao a, mila misokatra amin'ny vavanao miteny. Mila misokatra amin'ny vavanao miteny mivavaka. Ao anaty mivavaka aza mifampieno. Fa sokafo mihitsy dia na milelalela be ary ianao tsy maninona. Rehefa tena mifantoka ny olona anankiray a, tsy afaka handreny vavaky ny olona eo akaikiny satria ny fifantohana tsy miankina amin'ny fahanginana fa miankina amin'ny fibanjinana an' Jesosy. Androantsika ngataka amin'ny fanamasina avelao ny vavanao andeha fotsiny ely fa mino aho fa ho fenon'Andriamanitra tsika dia hoentiny amin'ny teny tsy fantatra ny vavanao. Mety hatramin'izay ianao tsy zatra an'izany tsy maninona fa ny teny tsy fantatra tena voasoratra mihitsy ny hoe rehefa feno ny fanamasina ny olona dia ny sainy tsy mahavanina fa Andriamanitra no miteny eo amin'ny vavany. Ary afaka koa ianao mety hoe tafateny amin'ny teny frantsay na miteny amin'ny teny anglisy na portugais mety tsy fantatra ao ilay izy fa teny pirenena hafa dia avelao fotsiny Andriamanitra hitondranao amin'ny fahafenony. Fa za mino a fa androany ao anatin'ireny teny ireny satria efa fena ao anatsika ny teny mpahamarinana sy ireo vokatry ny fanahy dia azo ain'Andriamanitra amin'ity androandroany ity a hitondranao ao anatin'izany fahafenony izany hoery ampijoroany ianao ho vavolombelona angatao amin'ny fanamasina afofany amin'ny lanitra ny tananao. Halleluia. Fanamasinao androany a eto amin'ity toerana ity zay manokatra ny fonay ho anao tena mangeta hita fatratra ny fanatrehanao zay ny fahafenonao ao anatinay amin'izao fotoana izao dia tsy tianay andalo fotsiny izao fotoana izao tianay Jesosy mba teny ikoriana amin'ny fahabetsahana ao anatinay ny herinao mangetaetanao Jesosy o miafo ny fanahinao milatsaka eto ameno sy andrakotra anay. Halleluia. Arotsay arotsay tompo ameno anay maiora ny fanahy arotsay arotsay tompo ameno anay maiora ny fanahy arotsay arotsay tompo ameno anay maiora ny fanahy Mageta etano afofany mlatra tanao dia mageta etano fonao Fuani vavadita nilanita adenana
Skafo vavanao ieniko andriamanitra mameno an'ity toerana ty amin'ny fanahana andriamanitra alabasaka ty
koa fofany amin'ny lanitra ny taloha dia manomboa vavaka ianao sokafo ny vavanao sokafo ny vavanao teneno ny fanamasina androany mila mifahafeno ianao amin'ny fanamasina hoeto indray ny fiteniko ny saiko oka tsy havanina ny saiko fa ianao nitondra mivavaka androany fenoia fanamasina rakofy a tsy hoe tsy manana anao a raha tsy miteny tsy fantatsy manana anao a faterina fahatsapana fahafenonao a hoeto fanamasina sokafo ny vavanao sokafo ny vavanao sokafo ny vavanao tenena mafy sokafo ny vavanao okofenanao amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny Nazareta lay manao batisa amin'ny fanamasina ameno antsika androany maraina amin'ny fahafenony fahatsarany Jesosy no anarany oka zay rehetra nandray an'i Jesosy oka zay rehetra miompona amin'ny Jesosy anana fahafenony heriny ao anatiny raiso amin'ny anaran'i Jesosy raiso amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny Nazareta raiso oka hofenanao oka hofenanao oka hofenanao oka hofenanao oka hofenanao rierekabakasakayaba lenderekedia yeso kabriala seketabara yeso kanakabarakadabara satanara reandaria rabole yabayoko sakatia rabaga baraka kiakakekede riara seketabara siandabrasikotsikesi yeshua lakia zakea rinderehege babrasodige le paria raba seketaba rise of the Lord Jesus okufene no the Lord Jesus okufene no the Lord Jesus okisfitubad manukan ao anatinao am fafenun nier eu am fenanao sokafo vavanao andradao araka ny teny Davida hoe atanatanao ny vavanao fa ho venoko loramanasinak ebrosaka kiagabrala ninesenenek kiabanimalabrulikesnikegransike indrabagabeloshikesiketene yeshoalagagabikanesenike amadbarahagununusinderegesanekekbransukisa Maduruja, hake kria saka, kama kisa zaki denge, kikiazote ni kisete. Ndesebara kashada, ndesebara kisada na kuse. Hebra sudi desha. Jesus se paria bakoshi kababisudire. Plata rake kego sandara. Asazun ramisi ramfanawa natnao. Iroleis. Avoi famayema vya mnandemanta ba misulet. Mamena demanta ira mfanasi favari. Carabaceto de consider prega shada de crescendo e toles pecata mone is a renoves and so ci vedo prega ci onem nostram Christes ad extrem patris non ne sebole che sia na padre uniona casere Cada saca bindolo porese parario no chega daraga baba chega baba isso sede que contare debo a você baba eu não sei cala que eu cama na santo de sede eu lá baba peraba você Raisun fafenun oka vavanao isukat oentina Andriamanitra androany tsy mihaino fotsiny alef raiso sokafo vavanao dia oka Andriamanitra ibatizenao amin'ny fafenona androany aza mifantoka mijery ny afo fatoenao amin'Andriamanitra fotoana zao afenonao ny hery amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny Nazareta atsangano ny tanany natsapa fahafenona taovy ambony atsapanao ny fahafenona wow sotra Jesosy toy izy foana isan'andro rehefa mivavaka ianao any an-trano dia atao izay atsapanao le hafanany ao anatinao dia velao hoentiny vavanao fa rehefa feno azy ianao dia tadidio fa izy nitondra ny etaentanao eo anatriandray mety tsy mahavanina ny sainao fa izy nifona ho anao aza manamely tena koa nefa raha mbola mety tsy nahazo ianao
fa tsy midika akory zany hoe tsy feno nyfanan'andriamanitra ianao fa tsika rehetra natao hanana ny fahafenony jereo ny ery Cornelia hoe vao tonga tany Paoly dia vita mivavaka nametrahany Paoly tanan'izy izy ny asan'ny apôstôly dia feno ny fanahy masina dia nanomboka ny teny amin'ny teny tsy fantatra le izy zany ilainao ny fahafenony teny tsy fantatra aza mandafa asan'ny fanahy masina zany ary voasoratra ao amin'ny tenin'andriamanitra zany ny olona rehefa any Jesosy dia afaka hiaina ny fahafenony mahita androany a tao amin'iny batisa ny fanahy masina ndraisitsika androany iny ny zavatra tsy araka ny sitrapon'andriamanitra rehetra mbola mety nangejanao na niazonanao tao no entin'ny fanahy masina miteny sy tononona teo anatrehan'iray teo amin'i Jesosy Kristy dia nafahan'andriamanitra tsy ao anatinao ny zioga rehetra tsika mantsy sady miteny amin'ny teny tsy fantatra tsika ny tsy mandainga ntsony tsy miteny zavatra tsy marina ntsony fa miaina amin'ny sitrapon'andriamanitra tsara tsy angany an-tanan'izay miaina satria ny fanahy masina no misolo anao sy manelanelana anao ary mampahery anao ao anatin'izany rehetra anao fa fany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo tiaka sitraka anao zay Jesosy mino zay fa ny herinao mikasika anay mino zay fa ny fanasitranana avy aminao akasika anay koa androany na ny fanahinay na ny ainay na ny tenanay raiso ny fanafahana feno avy amin'i Jesosy Kristy tompo izy sy ny herin'ny anarany nitorinay aminareo ary ny fafahany manao batisa anareo fa tsy zahay no manao batisa anareo fa izy no manao batisa anareo amin'ny fanahy sy afo dia mino fa le nanao batisa anao androany hitahiry ny fanoloran-tenanao mandra-piavana tsy ho raraka zany ianao eny an-dalana tsisy akason'ny fahavalo zany ka andravanao dia ho ravy ianao sanatria zany ny fahombiazanao sy ny fandresenao dia tanteraka zato isan-jato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta raiso ny fahasoavan'Andriamanitra atonga anao lehilahy sy vehivavy maherin'Andriamanitra io ady io manoatra no mpandresy ianao ao anatin'le aretina entina mambavaka efa sitrana sahady ianao mandana amin'ny anaran'i Jesosy manana fiadanana fa raha vao anatinao ny fiadanana mamotsitra anao amin'ny androm-piainanao hoe tena anao a Jesosy dia izay hitondranao tsotra marina aminao fa ho variana sy gaga ianao ahita ny etsik'Andriamanitra sy ny fiasany ampahomby anao amin'ny lafim-piainanao ray manontolo tsofoko rano ao ambany fiadanany tompo tanteraka ny herinandronao ho herinandro tahian'Andriamanitra tsofoko rano koa ny herinandronao ho herinandro misokatra ahitanao fity avy amin'Andriamanitra tsofoko rano ny herinandronao ho herinandro amahan'Andriamanitra izay zavatra tsy vita mihitsy hatramin'izay mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa herinandro pahasalamana ho anao ty herinandro ty herinandro mboninahitra ho anao ty herinandro ty ary izay voarainao to anatin'ity pentekosty ity dia ho fahafenona hitahiry anao mandra-piavin'i Jesosy apakatra anao tsy izy tontolo anankiray asakana ny dianao tsy aina ny fandresena avy aminy mandehana amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta hitanareo ny Jehovah ka iaro anareo mamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo Jehovah ka amenareo fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen mitody amin'ny olona roa sy telo eo anatrehanao eo manodidinao dia teneno hoe feno ianao zany hoe feno mifanan'Andriamanitra hoe mandehana hoe fampo anao ny fahasoavany dia tsofo rano izy amin'ny zavatra anankitelo salama ianao hoe wow azafady teny amiko Andriamanitra fampitodiama ka olona roa olona telo zany telo nareo telo mahafeno fipetra tsara toky telo dia fampijery fampitodika telo dia teneny le olona anankiray inona ny maharary ianao hoe eto an'izao dia zao le izy fanahy masina mampanao anan'ity zavatra ity inona ny mamparary ianao hoe fa ifampivavaka tsika fa Jesosy ny teny tamin'ny pastera feto afovoanitsika izy zao dia ho karakarain'izao le izy eto vetra ao tsara nareo trangano tanan'izay zay mandrera telo feno tsara dia zao atsavy mametraka ny tanany amin'le faritra marary le olona marary ho inona ny marary azy alefaso le telo mifanakaiky io na mety tsy ampy tsy manina fa roa dia jerevo le izy dia zao ny tanan'le olona anankiroa mipetraka amin'le olona anankiray dia ohatra izay etranetrany roa ndray dia roa zany mametraka isaky ny amin'ny olona anankiray ao miaraka amin'ny tanan'le olona marary dia alefaso ary le izy apetrao eo amin'le olona anankiray dia nareo ihany miteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy satria eto izy hoe teneny zay zao ankehitriny zao hoe sitrany ianao avereno sitrany ianao zao raiso ny fanasitanana amin'ny anaran'i Jesosy
dia amin'ilay olona anankiray indray alefa ohatr'izay hatrany zao ankehitriny zao hoe amin'ny anaran'i jesosy avy any nazareta sitrany ianao zao afaka ianao zao amin'ny anaran'i jesosy dia amin'ilay olona anankiray indray vereny indray zay amin'ny anaran'i jesosy avy any nazareta hoe sitrany ianao zao afaka ianao zao amin'ny anaran'i jesosy dia ataovy eo amin'ny lohany samanao ny tanany amin'ny lohany amin'izao zany tsirairay amin'ny anaran'i jesosy avy any nazareta hoe any jesosy mijoro any jesosy tsy mpanota intsony olo masina mitoetra amin'ny sitrapony tia fahamarinana ny fiainana mandrakizay amin'ny anaran'i jesosy amen. Manao vese kely ataovy lese tamin'ilay olona teo ataovy lese manahoana ianao hoe anontany izy manahoana ianao manahoana ianao hoe atao vese tena sérieux ty resaky ty atao vese dia atsangany hoe ny tanan'izay mahatsapa hoe tena nafahan'Andriamanitra izy ataovy ohatr'izao sitrana teony eo ianao hitanareo ataovy ambony tsara ohatr'izao hoe tena nataon'Andriamanitra teony eo ilay izy raha ohatra tsika hijoro vavolombelona dia hariva ny andro tsy paster Rodolphe ny nanasitrana ianao no mivavaka teo ary ny anaran'i Jesosy no nampiasainao iny tanana iny aza hidina te afa mafeo mpanjaka halleluja voninahitra ho an'i Jesosy iza zao natsapa hoe ohatra hoe manangatana kely fotsiny hoe nety nisy fivitosana fa nanjavina tsangany hoe nanjavina tao anatin'izy nisy fivitosana aty zany zao nisy fivitosana fa nanjavina teo ny eo ndao tia tanana mafy be ao an'Andriamanitra dia atsangan'ireo mason'izay hoe teo tsy nahita tsara na tsy nahita mihitsy nefa nahiratra taorian'ilay vavaka nareo niaraka teo atsangano ambony ohatr'izao mba ho hita ato zany zao tsy nahita nefa nahiratra ny masony ndao tia tanana mafy be ao an'i Jesosy ao ndray hoe douleur ohatra hoe fanaintainana ilay izy fa nisitranin'i Jesosy atsangano be dia be ny nanaintaina fa nisitranin'i Jesosy mity hafa mafy be ao an'Andriamanitra halleluja zareo masony eo akaikinao Jesosy ny hoe rehefa miasa dia miasa ny herin'ny anarany zao ny teo hoe izy ny nandalo teo dia ataovatrao ny tanao voninahitra ho azy rery mandrakizay zaroaro ny fahasoavana fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao anareo amen ndao ity tanana mafy an'Andriamanitra azadino fotoanantsika amin'ny herinandro isaky ny herinandro dia sitsika vavaka foana ho amin'ny fahafenoan'ny fanamasina amin'izay zatry nareo amen